Faly miaraba vahoaka malagasy jiaby izay ato anatin'ity fandaharana Miara-Manonja ity amin'ity niany ity. Atsika eto Antananarivo jiaby, atsika avagna jiaby any amin'ny faritra ihany koa ary ny malagasy any ivelan'ny Madagasikara izay manaraka n'izany fandaharana Miara-Manonja izany Miara-Manonja aminay eto amin'ity niany ity. Tahaka ny mahazatra efa eto ny solombavambahoaka Fidèle Razara-Pierre no anokatra ny famakafakana niany miarabanao Andriamatoa solombavambahoaka mikaiky atsika jiaby anaraka ny fandaharana anao sehatra. Ya, miraba atsika rehetra mpanaraka ny fandaharana Miara-Manonja. Izay efa volana vitsivitsy zay no nanarahantsika azy na denisy azy ny akasiparana maro samihafa ny zahana natao tamin'ity fandaharana Miara-Manonja ity dia mazoto hatrany nareo ny manaraka azy ary tsy terena tsy vozonana ny fanarahanareo azy ary Miara-Manonja zay nataontsika teto dia tsy ary mbola novaovana ny anarany fa Miara-Manonja tany amin'ny atomboana azy fivolana tiarintsika mbola Miara-Manonja ihany no ilazantsika azy. Ny zavatra nentsika teto dia nitondratsika loha hevitra foana, nitondratsika ady hevitra foana ary nitondratsika tsikera ho an'ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina sy ny tsy fahaiza-mitantana rehetra ao anatiny zao raharaham-pirenena zay iarahantsika mahita ohatra ny tafika andrefa-tanàna fa tsisy zay tsy mikaikaika, tsisy zay tsy mimenimenina, mirotsaka an-dalambe daholo, manao valanesika ampanao gazety daholo ary tena hoe mitokona zany ny zava-misy vo afaka maly mitokona ny tany Fenarivo Atsinanana ny ao amin'ny commune satria izy manina tsy voalonka raha mampiasa ny tanànan'ny Fenarivo Atsinanana. Ny mpianatra votovorona mifanao raisiray ampitandro filaminana, ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fotodrafitrasa izay tsy alohan'ny fanjakana ny volany, mihetsiketsika koa zao ny mpiasa fahaditseranana, ny paramedy tena hoe mihetsika avokoa rehefa mety ho fikambanana samihafa ka mahatsapa hoe vohosiosy ny zoany dia ity Miara-Manonja ity ny karazana ohatran'ny ataontsika hoe mpamakilay nanokatra ny fahangina ny tsiraray sy ny fikambanana samihafa ary nampivoaka andren'olona reny tanatin'izay fanginana zay. Ity zany ny lakile nampisokatra ny vavanidy rehetra satria tena natahotra n'ilay fanjakana nanao raha matahora tadiditsika tsara fa voatongo ty fanjakana ty de fisamborana teto fisamborana tero am'izao moa izy mbola mandrangaranga hoe anambotra andrakoto anagadrandrabe ary de tena atao hirahira mihitsy zany zavatra zany ohatrany hoe tena azahoana voninahitra, azahoana haja ny fanagadrany eto amintsika miainga avy amin'ny tsy hoe nangalatra na hoe nanao asa ratsy fa noho ny hevitra ara-politika tsy mitovy, noho ny fanehoan-kevitra ny andrangarangany ny mpiaraka amin'ny fitondram-panjakana ty hoe azo gadraina an'izao atao an'izao zalahy raha toy hoe no ao manahira sere zao satria maro ny nanao azy natanjaky teto zay, maro ny nanao azy ho andrarangy teto zay fe haitsika nanao kory ny afarany manahira eo enteo avao gn'amaray satria Madagasikara ty tsy gnanareo raiky avao, olo aby io tompony ary ny vahoaka io ny tanjaky io ny force ka nao androany mana maramila, nao mana militera, mana zandary, manao mana polisy hanambosambotsy, kanao mana fitsarana ka hanagadragadra tsy hanahira avao maray satria mbo tsy nihitako ndraiky ao nisy roplany ka tsy nijotso ambany aty fa le ny garazy anabo eny le mijotso amin'ny hosy baka anabo eny zany manao kory roplany nondranana iny nitsanga anabo any fa tsy nijotso fa nanao kory any zao garazindrozy mbo tsy nireko ndraiky zay fa roplany io fahaizako azy zao gegegy mijotso ambany eto iaby
Fa gny fijotsoany tsy mitovy. Io tsy raha mindry io. Gn'ilany mivontraky la atao mapaza io. Gn'ilany le mijotsojo soa avao. Le mipetraky soa. Avy amin'ny aéroport eny. Hele atao hoe tonga soa lahy nareo. Ka nakory gny tagny. Ino gny vaovao? Nareo mbaole. Zao gn'ataony raha lafa i soa. Fa gn'ilany rey. Tsy haiko. Fa i zay. Ka tsy nanao an'izao hoe zahay ro matanjaky. Zahay ro mafy. Kila olo mafy. Kila olo matanjaky. Fandragnahary io misy. Zay ora volaniko anareo. Fandragnahary io misy. Kanao fa avy gny boka vinta. Ranona pango asan'olo zay misy voay. Ataonao kory gna possible an'izao fe safa igny. Fa gn'olo mivola an'izao tsy zaho ro namoro azy. Avaravaratsy mbeo manao an'izao hoe ana tsy manga namola kify. Manao kory koa le gny ravimbele hatapaky gnifin'olo. Ndray manao azo mafy zao. Fe safa koa igny. Alako gny vande. Fa i zay. Misy dikany aby zao. Ka zaho eto te hanambara amitsika iaby hoe ny fananan'olo antoky tsy mampisy gny fahavaka. Hoe kanao le kanareo va tsy mavaka. Gny tsy mampavaka anay raha raiky avao. Zahay manao ny marina le. Gny safanay to. Fa la toy vande. Zahay tsy raha nasaky ny vola teto. Ary tsy nasaky ny tsanga teto. Fa gny safanay marina. Gny safanay to. Zao. Kanao fa gny safanao marina. Gny safanao to. Ye tsy raha mavaka zao. Zay gny tsy mampavaka anay. Kanao gny ilany mivola manaka an'izao hoe azo atao gny managatra. Azo atao gny manambotsy. Kabarin-dragnahary zao. Fa gn'anay mazava. Zahay tsy maintsy mivola gny marina. Ary manambara ny marina. Io gny tofanay. Tsy raha mampavaka zao. Ndra ino gny safanareo. Zahay vola ny marina. Ka eto androany vola gny resaky banky mondiale. Ela nanaovanareo azy zay manao an'izao hoe mavandolo retia. Zao dely kely zao mavande. Zao maître handra zao mavande. Zao Guy Maxime zao mavande. Zao Andrenjato zao mavande. Fandratiratia reo taondrozy. Banky mondiale io tsy raha amposonay. Kanao fa niboaky taratasy iny androane. Kila olo mahay mamaky teny namaky aby. Kanao kory. Misy safampamaraka zay atoliarany lafa i mihisa regny lafa ohatsy mitota amy lalavato eo. Mikapomaky zany volany sanandro. Nareo riaka lafa mandeha amy lalavato kalomay Mbolomay avao zany. Nareo riaka lafa mandeha amy lalavato kalomay mbolomay avao. Lafa i amizay metota ho asan'olo be. Nanao kory? Reninenao. Satria fa nivolanao maray zany. Misy raha samy hafa amin'ny kolotsainy afovoatany sy nenindra-tany. Etiketo zany. Neto afovoatany amin'ny resaka kolotsainy dia diplomaty. Rehefa miresaka aminao izy feno angola vaitra, milantolanto.
mba ataovy mikôtisipa moa io ampivoatany io. Chéri, bébé. Avy mondry. Zay nataony. Na hoe miteny anjanany izy. Dada, aza manao nio ianao. Mienjery eo ianao ameo anay bakaroy amizay hanaovanay azy. Zazaty, mba magnete olo so anten'olo iha. Manambaly va? Mamaly amizao koa ngilany lafa kenao ampela re. Manambaly ve tsy manantsano. Zao gny raha aminay agny. Mahidy gny safaly. Fagnandrozy ato io. Misarma. Bébé. Chéri. Mirolera aby rozy amin'io. Gnatsika mbeo la ohatsy ka mandeha zao anaka jakelikely mandeha mihisa amin'ny lalavato egny. Raha gnandrozy anivo ato io zany mivola. Dada, aza milalao amin'ny arabe fa misy tômôbily lany ameo gnanay bakao amizay anaovanay azy. Tia zatia. Ay baba laleo ay baba. Ndao, muhainao kunek. Zao gnanay ay baba laleo ndenang ifatesanao. Zao gnanay. Mahity gny safa. Tsy raha misy misarisary mazao. Satria manino? Zay le kolotsaina samy manany azy. Apetrako tsara zany ty Madagasikara tia dia atambatry ny fomba fiaina samihafa. De misy fomba fananarana zany hoentina. Ka ny fomba fananarana nentinay teto de tsy natao ataovy reny mangarahara mikasika. Fa tsy nataonay amignazy gnanay bakaroa iny ka ataonareo moa mangarahara. Ahitanareo azy. Ataonareo itsirirenareo banky mondialy itsirirenareo tsy raha zay nanaovanay azy. Fa nataonay am'le tena hoe fampieritreretana hoe fanjakana ry gouvernemanta mba avay mangarahara mikasika an'ity Covid ty. Ataovy zao mikasika an'ity fampiasana ny vola avy any amin'ny mpamatsy volo ty. Natao am'le tena mengola vaitra. Natao am'le tena misy charme. Mba hatonga nareo ho tonga saina. Fa androany inona nasetrinareo anazy? Pandaingy rejato. Pandaingy maître yantra. Pandaingy delila kely. Pandaingy Gimaxime. Zany zavatra navalinareo anay zany. Reo Miara-Manonja reo mandaingy reo. Nefa rehefa miteny za ministra Ndrendrato zany miresaka toekareny tsika eto. Mazava ny fomba hiteny anazy anaovana azafady. Fa manentsy tadinareo. Manentsy tadinareo satria maninona? Ny tsaratsara taminareo ngamba de natao am'le style-nay avy any an-tanàna le izy hoe ay baba banky mondialy io ay baba. Zay ngamba nareo mety ho taitra am'izay hoe nanao kory soa maresa fa zao. Mahity. Fa tsy nataonay am'le mahitsy le resaka. Fa natao mengola vaitra. De nanentsy tadinareo. Ary tsy vita nanentsy tadinareo. Fa zahay nenjehanareo. Mova tsy tamin'ny andro Noa. Nanao an'le sambo fiara. De rehefa nanao an'le sambo fiara Noa de inona nataon'le vahoaka? Inona hono nanamboarana sambo eny ambony tendrombohitra eny? Zay nisy rano tonga ety. Nieso telo samihafa nalefa. Fa rehefa tonga tokoa mpatsaray tsy mivava. Say vao nandondombaravarana dao le voay zay ry Noa. Efa tara. Efa tsisy hevitra tsony. Afy tsy voamboatra hozy izy vaiavy sy laza. Tsisy hevitra tsony. Ka ity fanjakana ty. Ity gouvernement ty. Androany de tena nahita mihitsy nafitetaky ny mpamatsy vola amin'ny tena toerana saza azy. Satria manino? Mivazivazy loatra ny atao hoe PDF. Za vavolombelony tantara. Tsy tianareo zany teniko zany fa averiko foana vavolombelony tantara ka. Efa isan'ny sitrika tany anatina masivoa. Noho ny antony ara-politika efa tsy nangalatra nanamon'olona. Ary nareo fanjakana am'izao io ihany no nanentsika anay tam'izany. Ny ray niaraka tamiko ny sitrika tany ao anaty gouvernement ao. Fa rehefa tonga tany am'izany hoe miaraka any amin'ny
mpiara-mombona antoko zany ianao any anao vao tena saina tonga hoe zao marina ka izy ty matanjaka reto olona reto fa nivoaka avy any amin'ny masovoa de niteny an'izany hoe aza misangy ny mpiara-mombona antoka fa matanjaka reo, aza misangy an'izany hoe communauté zany fa matanjaka reo. Gaga rehefa ohatra ka andeny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika fidirana voalohany mbola sy tonga tao anatin'ny fanjakana de fa niteny le ranamana hoe raha zany mpamatsy vola mahazatra zany ny antena itsika na am 2030 na am 2040 na am 2050 na am 2060 tsy androso Madagasikara ho zay. Ny andro amerenany reny anao aniny fiteneny iny ovidinao lafo. Voilà izy eke. Zay vao manomboka raha teny io tsy tamin'ny teteza mita baba. Tamin'ny teteza mita ane tsika satria tsika nesoron'ny olona tao anatiny atao hoe fianakaviam-be iraisam-pirenena. Fampanongam-panjakana nitapahany daholo ny fifandraisana tamintsika de zay nataontsika mety daholo. Kawitry tsika de mety, misalegy tsika de mety. Ikilalaka ndray zay zao, zay tiatsika atao. Mikomande DJ fotsiny tsika hoe DJ kilalaka koa hira zao hoe hira mandeha eny ampovoany azy sa tsika manapana soloa fidrafindra ao aloha mety foana. Fa rehefa tafiditra ao anatiny atao hoe fianakaviam-be iraisam-pirenena tsika, tafiditra ao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny firenena mikambantsika, miverina amin'ny anatin'ny lalam-pandrenantsika de tonga masika amintsika amin'izay ny mpiara-mombona antoko. Ary reo tsy mba hibedy anao zany hoe riatako eo anao tsy misy zany. Fa ireo le tonga am'le fitenena hoe manao rangasy ka tsy mba fampiandry amin'ny lala mahitsy fa tsy maintsy any amin'ny tournant. Gasy rehefa fampiandry any amin'ny tournant ianao tsy azoko amin'ny tournant ary tsy vitan'izay hoe tournant fa mbola ampina mihitsy hoe tournant X ny andrasako anao. De tratrantsika io, tratrantsika satria manino taratasy zany rehefa alefa amina androm-panjakana ka fandray am'ireo mpiara-mombona antoko reo de misy fahalalam-pomba ao, misy fahalalam-pomba isan-karazany ao. De tsika moa zany le miteny reny hoe langage diplomatique zany firesakintsika azy rehefa tena hoe style tsika io zavatra teneny zareo ange langage diplomatique io. Fa ty raha androany ty tsy nisy na nylay santio na nylay fehezanteny raisiny ary tonga de mahitsy miteny aminao hoe fa maninona mihitsy moa zany nareo reto ny mafy sofina tsy tenenina tsy laitra anarina ohatrohatr'izay zany le fiteniny azy. Ary tsy vitan'izany fa ny banky iraisam-pirenena de manana ny interlocuteur izy eto Madagasikara de atao hoe ministry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena. Zany ny interlocuteur zany banky iraisam-pirenena zany rehefa miresaka amina gouvernement izy. Fa nandeha le voajery le taratasy izy hoe vrok de jereko ny tarihan'ny farany. Ohatry iny ty copie be da be ty nataon'le taratasy ho an'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena Richard Andriamandrato. Raha azon'ny caméra kely angamba ty aloha de alaitsika vetivety am'izay hipotra mba ho hita tsara mihitsy aloha fa atoroko anareo zany zavatra zany. Ty le taratasy de eo le taratasy zany ny tena mila asehotsika de ty hoe izy banky iraisam-pirenena de mandefa an'le izy amin'ny andriamatoa ministry ny toe-karena sy fitantanam-bola io andriamatoa Richard Randriamandrato. Tononoko tsara ny anaran'ny olona satria misy tsy mahay manona ny anarako moa karazany farazana pera. Ty ministry ty koa tsy mahay manona ny anarako fa ny anazy haiko tsara manona anazy hoe Richard Randriamandrato. Tononoko tsara hitatsika iny de io zany ny interlocuteur amin'ny banky iraisam-pirenena io ministre io ty banky iraisam-pirenena de le ministre ny andefasana azy. Fa zao tamin'ity indray maky ty raha tokony marina zany de ty ministre ty no manao note mampita am'ireo mpiara-miasa aminy fa tsy zay nataon'le banky iraisam-pirenena.
Fary am pejy farany ery am'zay. Men tena aza manadino. Copie ozy. Eo tsara ty eto ty. Copie nalahatra an'eo daholo am'zay ty ministère rehetrarehetra ty. Ity manomboka avy any amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement. Fa tsy vitan'ilay prime ministre na lay ministre, fa ny secrétaire général koa nomeny. Oranga ty. Mafy zany hoe ino le taratasy andre mato ministre fa zao. Sao de tazonao ao aminao ka tsy ampahafantarinao ny hafa. Fa nasika aminareo zahay banque raisam-pirenena omeny copie daholo reto olona rehetrarehetra. Nilahatra mihitsy ny anarany eo. Hitantsika tsara ngam'izay. Endrika fotsiny zay hoentiko zay. Endrika mbola tsy miteny ao anatiny tsika. Fa vao ny endriny fotsiny de efa milaza zavatra hoe anahirana anao tiany. Manahirana anao zany. Io zany communication eo amin'ilay ataontsika hoe mpamatsy volantsika le mpiara-mobina antoko amintsika. De tokony izy no mitsinjara an'iny. Manome an'iny hoe omeko sy ampahafantariko an'ity amina note fitiny io zavatra io de alefany hoe nandefa taratasy taty aminany banque raisam-pirenena fa ohatraohatra zao ny resaka. Fa tsy nandrasan'le banque raisam-pirenena hoe le ministre ny fitantanam-bolantsika anao an'izay. Fa tonga de izy mivantana ny tena hoe omeko copie ozy izy ireto olona rehetrarehetra reto hatramin'ny larana faharoa ao anatin'ny départementa zany dia mahazo copie an'le taratasy avy any amin'ny banque raisam-pirenena. Misy dikany zany. Misy dikany zany. Fa peritreretana anao zany hoe ianareo dia madido tsy laitra tenenina. Ary aza mieritreritsika hoa fa tsy vavolombelon'ny tantara ny efa misy amin'ny banque mondiale. Ezana be nge zany hoe anatin'ny herinandro anankiray ianao indro mahazo tefa tsofina mandrivorio avy amin'ny mpiara-mombina antoka misy dikany zany. Le zavatra ny teneninao tary aloha na priminy anaty boaty aloha zay ny andro ray mbola ifankahititsika. Amin'ny azahoako anao dia averiko aminao ty famerim-bolanao ty. Le 2030 sy 2060 io. Ny anankiray faharoa de ity. Sao de verinareo fa manadino tantara reo. Fatany nge zany raflamiko zany. Fatany nge zany fatany iza ny tao de nakaizy reo olo reo manao ino reo androany. Ahoana tsy afantara amin'ny famifandray tendro am'zany nareo. Vao mipotry ny olona reny de mailo izy ry tsy volany hoasany. Aele mba raha elaela tsy hita ato zahay rangahy. Mbonareo iny zahay toy. Mahailo izy. Tonga de efa miteny an'le mpiara-miasa tandreo fa io ohatry zao mombamomba io le tamin'ny andron'ny professeur Zafy flamiko hainareo tsara iny 4 millions de dollars manahirana ne reny. De fantatry ny olona. Fantatry ny olona hoe misy finiavana tenao zavatra fafa. De niresaka tsika tato anaty ty Miara-Manonja ty teny an'izay ozy izy hoe ny dikan'le nanomezan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena atsika n'lay fake. De tsotra balizy iny mba tsy atonga atsika ho alaim-pana hanao financement parallèle. Fa fantany io hoe iza ny mampidi-positra anao mandrokoroky anao andeha ho alaim-pana anao an'izany. Fantatry ny mpiara-mombina antoka amintsika de atsofitra anao zany hoe ty iny le cadrage mitsofoka ato iny le teneniko hoe tavo mofo. Fa rehefa tafiditra ao anao zany tsy afaka manao zavatra hafa. De rehefa tonga ao am'izay anao kapohany am'izay. Tsika nge teny hoe telo taona nge ny fake 320 millions de dollars. Zaraitsika telo 110 millions de dollars. De nanome exemple anareo hoe karaha mampiasa mpanjakana ray volana eto Madagasikara 60 millions de dollars. Etiko itenena amintsika zany hoe kely le vola. Ary zavatra napetraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena FMI zany de tsotra. Aza maimaiky nindram-bola ozy. Fa ataovy zay apiditra ny etra nareo. Inona le olana? Etra. Resaka etra ne ty manahirana atsika amin'ny mpiara-mombina antoko ty. Satria maninona? Tsy voafehy atsika le izy.
zay le asan'ilay ministry ny fitantanam-bola io ny fampidiram-bola mpanjakana de efa niteny foantsika monsieur le président nanaovako alohaloha impiry zay hoe ity ministry fitantanam-bola anao ty tsy mamango fa antso any efitra mory izy tamin'ireny fotoana reny de tsy ninonareo fa androany tsika mahita am'izay hoe zao ny ataon'le banky iraisam-pirenena manoratra ty amintsika mametraka atsika amin'ny toerana tena saza ho atsika mihitsy tena mampalahelo le firenenao mihitsy eny tonga de raisin'ny olona hoe fa firenena iny ty naka ohatra ho atsika teto fo andro vitsivitsy zay tamin'ny herinandro lasa angamba zay raha tsy diso niteny hoe RDC Congo resaka fampianarana fotsiny éducation pour tous nazahoana financement avy amin'ny mpiara-miombonantoka 2 milliards de dollars fa zao tamin'ny volana teo de tapaka lay financement na 100 millions de dollars amin'ny 2 milliards de dollars io satria manino tsy nanao tatitra mazava ny gouvernement congolais misy endrika kolokolo tazan'le mpiara-miombonantoka ataon'le gouvernement congolais tapahany volana io nge tsy volanao io ne tonga am'le irany zandrikely avery avahatra riny to tsy volany babanao ka gnanaovanao la vie aha vola amin'ny banky iraisam-pirenena ka rehefa hitany fa mibriko le gouvernement congolais nitapahany efa nananatra tsika tamin'izay hoe tandrie moi fa zany ny zavatra ataon'ny olona rehefa miasa izy amin'ny atsipri nentina tato anatin'ny tony famakafakany tony hoe omeo ny mangarahara mikasika fampiasana amin'ny volan'ny covid misy kapona 250 millions de dollars anie io resaka PMDU zava-voakatsika tsy mahitsika zany le fanazavana hoe ahoana ny anazavatsika an'ilay fandanina volana io tsy volatsika io tsy afaka amin'ny style amin'itsika hoe ka zay zao no mitondra de zay tiany anaovana volan'ny banky iraisam-pirenena zay zao no mitondra zay tiany anaovana volan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena diso zany fa reo tsy misangy aminao mihitsy ary tsy misomongy zany reo tadidio tsara fa raha ianao mianakendry miala lalana miaraka amin'ny mpamatsy vola mazatra za tsy mirariratsy anareo fa tsy mateza ny fitondranareo tadidio tsara fa isan'ny tena nainy fampiresaka tamin'ny mpamatsy vola mahazatra ny président Yer Rajonar Mampiana tena nainy resaka za de presaka aminareo eto matetika hoe raha resaka toe-karena zany président Yer Rajonar Mampiana zany raha ohatra ka miteny tsinoa no resana resaka toe-karena de miteny tsinoa couramment izy fa zao nanitsaka ligne tsy fanitsaka izy zany président Yer Rajonar Mampiana zany tonga tany a Chine niraisina tamina tafondro ndraiky amin'ny roapolo niraisina tamin'ny fomba manetriketrika président gasy vitsy nazo an'izany amin'ny président gasy ny fandimby vitsy nataony sinoa zany fa vao manao an'izay anao de ozy izy ny mpiara-miombonantoka hoe aleo maso ilany fotsiny ijerevako an'le bany ty fa ohatra ny tady ratsy maso ila fotsiny ozy nijerevako an'io de aza mieritreritra fa tsy fatan'izany aza mieritreritra tsika fa tsy manara-maso atsika reo mpiara-miombonantoka reo vao manitsaka fitsipika tsy azo tsy azo itsahana ohatra zay tsika de efa baraka za mieritreritra zavatra betsaka hoa fo ary aza mieritreritra fa raha reo ny manapaka an'ilay famatsim-bola de hoe tsy maninona zay banky iraisam-pirenena tsy maninona zay tahirim-bola iraisam-pirenena zay volan'ireny koa ve de makaizy tsika mahita lalana andehanao betsaka monsieur le président no miteny anao an'izany za de miteny fa maro ny tsy maintsy miteny anao hoe président tsisy problème zany manaotra zao tsika mamatsy volantsika ny arabo manaotra zao tsika mamatsy volantsika ny sinoa babe
andramo za mihitsy no miteny anareo mba andramo hita raha ho maro toerana ny sezanareo tonga de miozongozona ny seza vao manao an'izay tsy mampitahotra anareo zany teneko zany a fa miteny zavatra marina tsy mahitsy aminareo hoe ze nanandrakandrana nanao an'izany teto io ohatra n'le voankazo voarara mihitsy io tonga de mitady ravitseva malaky a vao mihinana an'le voankazo voarara misokatra masy hoe aika za tika manao pataloha tsisy lastika de niborotsaka aiza misy ravitseva aloha zay ny problème am'le hoe mpiara-mombonatoka mahazatra raha misy olona manolo-tsaina anao monsieur le président hoe calme anao président tsika mahita financement any misy olona anao karaha zay miresaka amin'ny ohatran'izao mahita efa nisy zany teto zay mahatonga na mampatsiahy anareo le flamme koa nge reny isany fa nanahoana professeur Zafy tahorinan'ny flamme koa barakay mafy reo olo reo zay de teneniko aminareo zany zaho a tany anatina masivoa ary tsy hoe ray volana na hoe herinandro fa lavalava mihitsy sy tononoko hoe firy volana ny tany sady isy any tany ka tsy za tsy zavatra betsaka fa nafatarana zavatra be da be a lay fivahiny any anao tao anatin'lay masivoa tao nahitanao zany tanjaky ny fianakaviam-be raisam-pirenena zany mafy reo ka androany matotsika voafelaka temana mafy be mandrivorivo ohatran'izao avy any amin'ny banky raisam-pirenena de tadidio fa nanitsaka zavatra tsy fanitsaka tsika zay nanitsaka mininy raha endry zany nareo miainga avy am'ty de mifona malaky pardon sefo aloha ilamina fa tena ifonana zay tsy nety fa ity tsy misomonga anareo ty a ary izy efa mandrangaranga hoe ho tapahany raha ohatra ka sanatry kanofy io tsy azo refesina hoe ka jirama tsika tsy anaovana populisme hoe ho tazomitsika io tsy miakatra izy efa miteny aminao hoe zao atao de anao ndray no miteny tsy za masa miatrika an'ireo za masa andramo za de mbola mamierina foana hoe ataovy ary tsy manina nge tsofina ranareo za mihitsy monsieur le président no iteny anao voalohany hoe mafy rangaty président ity raha sanao mandrefy an'ity refeso ty banky raisam-pirenena ty raha sanao mandrefy an'io za mihitsy ny andokandokanao ary tena ho dokafako anao hoe ela ny ela fa nanana président enjana ny gasy atao hoe Andry Rajoelina ny anarany ary ny ministre ny fitantanam-bolany atao hoe Richard Randriamandrato mienjana indrindra na vita an'izany fa tsy ndrara izy zareo ry tsy zavatra ty ary tsy niasa saina izy manoloana an'ity fa ty efa tonga amin'ny rany sareraka ty pilotra hozy avertissement final miala kely an'ity anao tonga de hainareo rehefa miala nakatso de aiza tsy resaka mihitsy io endrika ho azy teneniko zay tsika mbola tsy ady hevitra ny votoatiny fa hoe jirama 75 millions de dollars 75 millions de dollars zany nge raha pitaitsika amin'ny zavatra amatsiny ny banky raisam-pirenena firenena anankiray tena ina reny azoko iresahana anazy goutte d'eau any anatina ranomasina éducation fotsiny RDC Congo 2 milliards de dollars 2 milliards de dollars resaka fampianarana fotsiny fa ny banky raisam-pirenena sy ny tahirim-bola raisam-pirenena tompoko de mametraka hoe rehefa miaraka aminay nareo reto ny fitsipodalao de ataovy arak'izay io fa aza manao anareo mahay aza mihevitra na io concombre fa nienjana amitsika baka plus 24 le mpitondra antsika reto de io zay tsy de banky mondiale ve fitady
tsika mikely fotsiny de metsika ny very fa manao basket ngamby izy de mena negiazy de tsika mantsaka ato ambadika izy very ery amin'ny ilany ery na tonga de midaingy fotsiny zao tsika fa tsisy problème io azafady tsy misomonga aminao reo ary tena mampandraingirangy mihitsy raha vao reo nanaovana vazoazy zany zavatra resahako zany de efa naverimberina nandritra amin'ny fotoana lava tadidinareo tsara ngamba fa isan'ny zavatra tena nizahana nanaovana fandaharana tao anatin'ny covid hoe andao tsika resaka toe-karena satria tamin'izay fotoan'izay tsika nefa nampitandrina ny fitoram-panjakana hoe tandremo fa io famatsimbola azotsika avy amin'ny alalan'io covid io famatsimbola azotsika mpiara-mombona antoko misy destination daholo io vola io de misy zavatra ekeny aminao fa misy zavatra tsy ekeny aminao de misy zavatra angatahany aminao fa zao mafy loatra ny wera ny ty fitondram-panjakana ty wera izy mavoy wera io matonga io tonga de pilotra wera ny problème de wera io satria raha tsy ny wera zao tsy nasiko ohatran'ity le banque mondiale fa le wera tam'le jiramako tsy miakatra zany io vazavazanao le tale général ny jirama ry matoy tale général iny nanao an'iny zavatra iny efa misy recommandation azony ao de efa nanao an'izay izy misy zavatra nandrasa le banque resepirenena taminy tao fa tonga wera man novany wera izy tsisy miakatra zany ao voilà izy ake tsy natriaka tsony ty fa tena ino mo zany ambonimbony natriaka maila mba hoany anato misy izy le adalana andorotrano zay hoe normal ny firehetry ny afo izy sady mafana ny mazava zay ny azotsika resahana anazy ka io tena grave ka androany zay ety amin'ny fanoerana na tsy ary tena hoe afaka didida amin'ity fidorana-panjakana ty tena nanomboka tamin'ny président Marc Ravalomanana raha didiko tsara ny fanesoesonareo anazy tamin'izany nataonareo nohananao samby fiara koa izy tamin'izany ny teny izy hoe ataovy mangarahara amin'ny vola io izy fa nampy anareo zay hoe niakatra nienjana niakatra fahita lava zay zao no eto de avelo zay tondra fa inareo te hiara hitatana aminay le volinareo zay no mahatonga anareo nananatra ny olona fotsororany tena eny zany président Marc Ravalomanana zany raha hoanareo amin'ity fitondram-panjakana ty tena fotsororany tena tsy nisy koa ka yeso tena tsy nanaovanareo anazy na ataonareo an'ity kisarisary rehetra ty tao amin'ny Facebook na ataonareo an'izao fanosora-potaka rehetrarehetra zao nefa de inona ny tonga anazy nahazo an'izany zavatra zany avy aminareo ny teny anareo hoe manaovanareo mangarahara ampafantaro ny tatitra ho an'ny banque resepirenena na fomba fampiasana ny vola ny olomenareo ny tolotra na resaka fanomezana ny tolo-bidy sy rehetra zany nge nangatahan'ny mpiara-monatoko amintsika de zany nananara président Marc Ravalomanana anareo hoe ataovy ty ataovy ry izy ndray ny lakasirinareo nataonareo lasary manga masaka ty ny lasary any aminareo am'izay izy overina le zavatra nytenenina anareo nge hoe ataovy mangarahara ataovy ty ataovy ry fa tezitra aminareo ny olona amin'ny tsy fanajanareo an'izany de 75 millions de dollars no idaroany anareo farak' zay zokiny 75 millions de dollars zany hoa etre tsara zay fampitahana ataoko zay ka raha mampiasa mpanjakana gasy ray volana 60 millions de dollars tsy asa rotiny amin'ny banque resepirenena amintsika zany marina fa volana io raha itsika nandrindra anazy fitsika belo zay eny le efa teneniny fa le izy teneninay tam'le fomba fiteny teto voatany de ohatrany tsy azy nareo tsara satria nasina charme le izy nataony any angola vaitra le izy zay le tiako tenenina teo iny de tsy niatra tamin'ny tolana tsara fa raha nataony am'le fiteny avy any amin'ny sisiny zao enonareo tsara hoe grave ka androany ty banque mondiale ty efa am'le fiteny avy any amin'ny sisiny ty nitenena anareo ty fa tsy le mengola vaitra tsony ty efa le izy ty le aibaba lala eo va efa izy io mahazo anareo androany io ka za eto zany dia omeko anareo mahereza fa za ety amin'ny fanoerana aloha de matsiaro tena hoe tsy diso tamin'ny famakafakana ary efa nitondra jarabriky mampalahelo amin'izy ty nge tsy nareo rery ny diran'izay matsatsy rehefa ohatra ka tonga le problème
nareo ary mbola mahita hoanina fa le voaka malagasy ny tena sahirana izy satria mitady no hanina androany a mitady no hanina rapitso a isan'andro san'andro le fitadiavana nefa vokatry ny zavatra ataonareo a raha vao mitody damosina atsika reto mpiara-mombonantoko reto de efa mazava miditra anatin'ny fahasairana efa nyteny an'izany ny ministra Andrinjato ange ho sahirantsika amin'ny resaka fandaovam-bola amin'ny volana Febroary efa tany ange ny olona efa miteny anareo hoe zao ange no fandehan'io zany tsy nitiavan'ny olona ny atoko MFM tany aloha tany reto MFM reto koa miseho milay zavatra mbola any aloha any arina mbola tsy hitanao any nefa resandra lahaty aloha ty satria ny MFM nahinanao famakafakana tamin'izany fotoana zany de fatany hoe zao manao anticipation fa ianareo tsy mianticiper ninina mihitsy fa inona zavatra ataonareo miaro sezana olona anankiray ny ataonareo zay ny ataonareo zay miaro sezana olona anankiray de zay ny andanin'andro zay ny andanim-potoana de ahoana zany zao ny arovantsika ny toeran'ny président Rajoelina tsy ala eo amin'ny fitondrana io zay zany zavatra ataonareo zay ny manahirana anareo de nanaovana asa fampiororony zany nanaovana atso-jay zany nanaovana filambaniny zany akatonareo ny orinasa président Miara-Manonja atao tika atao satria manino sao de misy vola izy de mety avity karakara zavatra sao de mety sao de isy olana araka azy de atao daholo akatony ty akatony ry raha azonareo atao angamba de tena hoe ataonareo mihitsy zay malasa anazy 4 vo afaponareo satria maninona atahoranareo président Miara-Manonja efa nyteny anareo hoe eto ary le firenena fa hatram'izao nareo de mbola gisa mainty nofo ratsinareo foana zany président Miara-Manonja zany manahirana tena tsy mety hotony mihitsy nareo hoe président Miara-Manonja fa tsy niasa saina tam'izany ary zay mahatonga anay atao Miara-Manonja tena samy teny aminareo mihitsy zay tsy mila fiaraha-mitantana zay aza atsotsona hoe nokatra gouvernemanta de avy aty ary ny olona mitsonatsonana makany aminareo tsy avy aty amin'ny Miara-Manonja aloha de zava ny resaka fa zahay tsy nandefa olona andefa ampiraraha aminareo ka akatoerana non tsisy an'izany ny anay de mazava milaza marina amin'ny vahoaka eo aloha atreo aminay nareo de efa mazava ny resaka manga masaka io masaka ampotony manga lafa masaka ampotony hop hainareo gnafarany fa tsy zahay fa reto santionany retiny izy mampolisatra io zay le tiana tenenina hoe tsy mila ongany nareo fa manga masaka satria ny ataonareo ihany ny manamasaka an'le manga ianareo ihany manamasaka tena nge zay ary manandratra sy manitsy anareo zay indray no azahoaza nareo zay indray fotsifotsianareo zay ny aratsinareo raha miteny hevitra aminareo zay attaque personnel ny entinareo avy any setrany zany fa zay koa tsy taitra enga miontsina amin'izany alefaso fa ny anay de miteny marina foana zay hoe efa nyteneninay nareo tamin'ny tony zavatra tony aza mieritreritra an'io banky raisam-pirenena io nareo hoe tsy manana archive tsy malala ny tantara teto Madagasikara iza ny tao amin'ny flamco de fatany olona manodidina anao ozy izy fitenenana zay fitenenam-bazaha moa ty fa dikatsika teny gasy any atray hoe teneno anao izy namanao de fantatro ny toetranao zany ange tsy teny mandehandeha ho azy fantatry ny olona hoe izy ty izy ry ahoana ny tsy afantarany anazy zay le izy rehefa vandana ozy de zay ka ny olona efa mailo de efa nampitandranareo hatrany am-piandohany de zay mahatonga na efa nitondra lizy hoe nitiny zany zavatra zany tenenina zao nitiny ty zavatra ty tenenina zao fenareo mbola varina ny salegy ny kawitry tao anaty lizy everinareo fa mbola fitondrana teteza mita angambo izy ty ka hoe mety daholo zay atao fa zavatra teneninareo ny eo tsy vita ny eo teneninareo ndray ny eo tsy vita eo teneninareo ndray anao an'ity anao an'ry anao an'itsy aiza raha ngaty isy an'izany hoe olona avy ministra ny rambahiny ve mba raiky saretsaina nge zany hoe avy ministra ny rambahiny ianao zany ministra ny rambahiny zany raha ny Amerika zany de le secrétaire mpanjakana toerana anankiray tena mana maizy azy ao arina le filohan'ny republika sy ny filoha lefitra de io ny atsika ny olona natao ministra ny rambahiny ny azakazaka andeha anala fako na Antananarivo
rangaty enzany ange zany toerana ministra na rambahiny zany zany ange mampiaina avokavoka mampiaina an'ilay gouvernement aoriana an'ilay filoham-pirenena sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement io ministra rambahiny io ny tanjaka io ny manokatra ny lalanao era zao tontolo zao satria ianao mbola firenena andalam-pandrosoana enzany zany toerana zany tsara zany toerana zany na apetraky lera namana le toerana maministra rambahiny anazy lasa izy zany de androka amin'ny fakona Antananarivo raha ohatra ka tsy voaroka amin'ny fakona Antananarivo de atero ty amiko otry gaga ianao hoe tena zay ny namaiky an'ity rangaty io gaga be afangatsy le toerana ve tsy zakany sa tsy fantatro mihitsy fa zavatra mba hitako fotsiny de nisy accord cadre zay soniavo de iny ndray fa nanitsaka mininy zay nge navoan'ny président régional mampianina hoe vao nahita an'iny de iny le tompona andraikitra sinofa ny tseratserana ny olona mijery anao masilo ohatry zao am'zany hoe inona ndray tiany reto atao de lasa nakany amoron-dava ny filohan'ny république oera parti atao tsiky ry atao tsiky ty ankivare za mivolanareo antaninareo ministre Fenera Richard za mako maka exemple amin'olo haiko sady fatako hoe marina le raha volaniko fa ministre n'industrie tamin'ny fotoanandrony de mba antanio anazy ohatry ny ahoana amin'ny fomba n'le sinoa rehefa mifampiraraha aminao izy de inona nataony de anariny nareo hoe nisy an'izao nisy an'ity fa zao no nataoko ministre n'industrie tam'izany de antanio zay zavatra teneniko anareo zay ministre ny toe-karena sy ny industrie tam'izay mikasika an'io siranala eo ireo mpanao siramamy ambily be sy morondava eo io misy zavatra ny famafao be da be ao anatiny io fa mila mitandriny ianao satria maninona ianao tsy maintsy mijery ny rapitso aza mieritreritra ianao fa zavatra ataonao androany de tsy ho enregistreny olona hitsarany ianao rapitso tsarany ianao raha fakapitso nanana olona ny enjana nge tao anaty fitonana tetezamita miteny anareo ministra tao anaty fitonana tetezamita nanana olona enjana ny filoha tetezamita tam'izany fotoana zany fa nampalahelo moa fitonana tetezamita izy tam'izay fa am'izao fotoana zao mijery an'ireo mpikambana anaty gouvernement mijery ny manodidina filohan'ny république lavitry ny afo ny kitay ary tsy gagitsika raha tonga amin'ny ohatran'izao ministra ny rambahinao zay le izy olona nataonao ministra ny rambahiny lasa mpanala fakona Antananarivo aty arina aty de nametraka ndray anao ministra ny rambahiny hafa tao arinan'iny gaga zany ministra ny rambahiny zany monsieur le président apatsihivoko anao kely tadidinao ngamba ndray alitsika nivory fito teo tsika olona fito fa volombelony tantara ndray za io olona fito tsika no nivory de ozy le raha namana zay tsy tononoko ny anarany fa tonga de tadidinao izy olona io ozy izy monsieur le président zany ministre ny rambahiny zany ange ka ny anaty roplanina birao an'izany tadidinao zany olona zany hainao loatra akaiky anao mihitsy olona manaja teny zany malala fomba zany zoky be zany ajaina mihitsy ary tsy tononoko ny anarany fa tadidinao vao ny tena zay hoe andro ariva tsika nivory olona fito de ny teny io raha namana io tam'izay fotoana zay monsieur le président zany ministre ny rambahiny zany dia any anaty roplanina ny birao an'izany naty fiaramanidina gaga jery le ministre ny rambahiny am'izao io problème ny mazenga daingy sa iny ny problème tany iny le ministre ny rambahiny tonga any ozy fa ngano ministre mipona sa ministre fahasalamana sa ministre ny atany sa gouverneur tsy tokony aty anao ny miasa ianao ve mpanazatra ny barea de lasa manao vétérinaire mitsabo biby ary ambalanjanaka omby ary ve ahoana koa ary ty koatsy ny barea ty fa lasa manindrona omby aty ambalanjanaka omby izy tsy normal zany zay le zavatra misy normal tsika raha ohatra ka berere le président oeraoera hoe mila atsika zany ilo zay parse zany oatsy makatsy makary ministre rambahinao inona ny ataony inona zavatra hoentinao anao nandritrany nateo azy inona zavatra natoriny anao inona tsy nampijabahany anao fa ianao nijabaka tonga de moeraoera be
Averintsika amintsika zany ilje pars zany. Ohatra nangingina elaela zay nareo tsy henoko ny dedadedaka tamin'ny intsony a. Fa nakaisa. Tsy aleo tenitenenina indray ato. Fa nasiny Miara-Manonja resaka de tsy maintsy miakatra kely aloha maza. Ay hoazitsika ilje pars io e. Ataovy ohatra nareo mamaly ny fitakina rehetrarehetra am'izao io. Ary le mpanao fitakina koa anatin'le Miara-Manonja mangotraka mihitsy nitaky daholo ny ery mitaky ny ery vang gardan'le fanjakana. Ah omena any amin'ny paramedy. Atao tia ohatra zao. Ah manomboka mahazoazo valiny daholo a. Hay ve afaka manao an'izany ihany nareo e, ka tsy natao le izy ela be zay. Fa miandry dinan'ny olona miandry Miara-Manonja mirefitra be. Zay le tiako tenenina hoe ianareo a aza variana manjeny andro lava ary manao ny Andriamanitra tsy misy. Fa ny olona tsy miteny io tsy hoe tsy mahafanta-javatra akory, tsy hoe tsy manana ny teny ho teneniny akory, fa manaja teny izy. Fa miandry anao mitorona de manomboka tratrinareo. Ka tsy ataoko lava ny resaka fa ampatsiahy ho an'ireo namana rehetra izay mahatsapa fa manomboka mitsoky eto amin'ny firenentsika ny atao hoe herin'ny fanovana. Ary Miara-Manonja tanteraka tsika dia anao tatitra ny solombamboaka n'Antananarivo renivohitra amin'ny asabotsy avy zao eny Ambojatovo. Aleotsika mifanotrina. Aleotsika mifanotrina satria ilainy zany. Ilainareo ny mahafantatra hoe inona ny tokony ho fantatrareo mikasika ny raharaham-pirenena. Inona ny tokony ho fantatrareo fa naninona tsika tonga am'izao taratasy ny banky iraisam-pirenena zao. Misy tantaran'io. De solombambahoaka zay miatrika ny ato volany no hitantara aminareo hoe zao na tonga an'ity, zao na tonga an'itsy. To no viraviraitsika mihitsy tony amin'ny asabotsy hoe zao ny antonanton'io. Areo reo solombambahoaka reo ny resaka azy. Aleo izy resake. Aleo izy teny. Aleo izy tsy angina. Fa ilain'ny firenena zany. Ilain'ny fanovana zany. Misy fomba fanaovana politika madio tokony ho tonga eto amin'ity firenena ity. Tapitra fanaovana politika misy sotasota. Mifampiandrika endri-toana. Mifanao kely tsy mba mamindro. Fa aleon'ny olona resaka mba hampifono valala be mandry. Ahatonga an'le malagasy tsy tompotrano miono ary nafantatra ny andraikitra sy ny didy miandry azy amin'ity firenena ity. Androantsika ane ampianarina tahirim-bola iraisam-pirenena hoe itsio fomba fampidiram-bolanareo, ny fampidiran-ketranareo. Tsy tokony ho tonga saina ve anao? Hoe olona fitondram-panjakana manana vina, IEM inona daholo reny PMDU PEM plan Marshall aveza ny vola andeha amatsinao an'izany. Zay mahatonga azy miteny hoe aza maika nindram-bola aloha fa ny fampidiram-bolanao aloha atao tsara. Fampidiram-bolanao anariny ianao, apetrany amin'ny toeranao ianao, de androany ianao enjaniny am'izay am'le resaka jirama. Mifampitohy le fafanenjanana amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena. De mbola tsy ho tonga saina am'izany ve. Asakasakareo le izy a. Fa namana moa eto mbola betsaka ny any hevitra mifandray amintsika amin'ny Antsoatarby ny Zokobe Andrenjato ay ny bentanàna Guy Maxime. Fa tsy mbola ny Zokobe Andrenjato fa ny bentanàna Guy Maxime. Raha maheno anao rahalahy afaka tonga dia miresaka avy hatrany manohy an'izay fa makafakatsika zay amin'izao maraina izao. Miaraba tsika rehetra manaraka ny Miara-Manonja ito. Androany kopakopatanana no ataontsika rehetra zay fantatra fa tena lia manamba manaraka ny fantaratsika ary miara-panaro ihany koa namana rehetra zay eo anivony Miara-Manonja. Ny tondrako ny anjarako indray amin'ny famelabelana natao araka ny fanambarany reo namana androandro lasa zay makasika n'ilay communiqué natao amin'ny Banque mondiale ny tondrako azy meloa. Efa nisy ihany ny fandarana natao misesisesy ny resantsika makasika ny olana ara-pita
tanàna ianivony Jirama. Fantatsika hoe Jirama dia orinasa mpanjakana anankiray izay misy ny sata amin'ny azy. Fa anisan'ny tena olana ny fampandehanana ny Jirama dia fantatsika loatra hoe ny ampahany vitsany no fikarin'ny Jirama ampiresatsika ny andekanika sy ireo tompy mpamatsiana herinaratra izay amin'ny fanjakana malagasy ary efa ny ampahany maro amin'ny famokarana dia fantatsika loatra fa ny orinasa maromaro izay fehezina vahiny, fehezina malagasy no mamokatra ny herinaratra eto amintsika izany. Dia fantatsika hoe fadiantoka ny mahazo ny Jirama satria ireo orinasa ireo dia mivarotra hatramin'ny 22 cents ny Jirama voatery tsy maintsy mividy mivarotra 11 cents izany hoe ny Jirama mividy 22 cents ary mivarotra ny mpanjifa 11 cents. Dia fantatsika loatra izany fa anatina fadiantoka ary vao mitaperte raha izay no ilazantsika sy indinika ny communiqué ny banque mondiale io dia tamin'ny taona 20 sy roarivo no anisan'ny sedra olana ny Jirama fa anisan'ny fahombiazan'ny fanjakana ny filomarika Ravalomanana tamin'izany vanim-potoana izany dia teo anivony olany électricité thermique izany izany hoe relais groupe no namokatra azy dia ny fanjakana malagasy tamin'izany vanim-potoana izany no nandray fanapahan-kevitra ny vidy avy hatrany ny solika nampiasain'ny Jirama na teto Antananarivo na tamin'ireo faritra rehetra manerana any Madagasikara. Dia tsara ny mampatsiafa ny taona 20 faraparany novambra dia tsy déficitaire intsony izany ny orinasa Jirama tamin'izany vanim-potoana izany, izany hoe nanana ambom-bola ary afaka nampihodina ny orinasa araka ny tokony izy ny fanjakana malagasy izay nitantana ny filomarika Ravalomanana tamin'izany vanim-potoana izany. Tena tsahivana amintsika izany dia hoe tena nisy programa mazava ary tsaroko tamin'izany vanim-potoana izany dia nisy nitentina hatramin'ny 44 millions d'euros raha tsy zizaka fotsiny ny fanatsarana ny fantsona sy ny famokarana rano izany teto Madagasikara tamin'izany vanim-potoana izany. Fantatsika loatra izany fa tsy dia marina loatra matetika ny filazana ny amin'ny fanjakana ny tantana ny filomarika Ravalomanana dia nisy ny ataontsika hoe ny fitiavan-tena sanatriany izany sy ny sisa fa io ilay fomba mahazatra fanao politika ny fanerana tamin'izany vanim-potoana izany izay tao anatiny Andriamatoa Rajoelina dia tsy milaza afa-tsy ny zavatra lainga manoloana ny tantanana ny fiainam-pirenena. Fa iveredako izany ty raha Jirama ty amin'izao vanim-potoana izao dia tamin'izany tsika ny efa niditra tamin'ny vérité de prix ka amin'izao isika miresaka izao dia takin'ny banque mondiale ny iverenantsika vérité de prix satria tsy afaka nidina araka ny tokony izy sa raha tsy mametraka an'izany principe izany. Faharoa ny subvention izay azo ny Jirama amin'ny fanjakana malagasy dia niainga tany amin'ny 200 milliards d'ariary tany hatramin'ny fotoana tetezamita. Amin'izao tsika miteny izao dia tafakatra hatramin'ny 1000 milliards ariary mavesatra ao amin'ny fanjakana malagasy izany. Fa ny tena olona dia reto mpamokatra ny herinaratra izay fantatsika loatra hoe ny rovena. Dia izay izany no anisan'ny fototry ny olana Jirama izay amafisiko hoe ny famokarana ny herinaratra dia ny ampahany be indrindra amin'izao tsika miteny izao dia ireo orinasa ny miara-miombona antoka amin'ny Jirama kanefa dia mivarotra lafo amin'ny orinasa. Raha mandray an'izao fanapahan-kevitra izao izany banque mondiale averina amin'ny ataontsika hoe vérité de prix dia mazava loatra fa mavesatra amin'ny fanjakana malagasy ilay 1000 milliards de subvention. Any olana izany dia olana miverimberina arabe tsy tetezamity izany dia tena anisy namotika
ny vita amin'ny tanana ny jirama. Raha manao extrapolation dia indraindray ilay tanàna hoe atao fananiana ve ny amonoana ny orinasa fanjakana jirama dia vidina franc symbolique indray sanatria mitovy amin'ny raharaha telema dia ina no tombotsoa ny malagasy ao anatin'izany. Izay tao ilay tanahy zany ny tena heritreritra tirana kaomaly makasika n'ilay olona taifloan'ny republika izay tena mampiasa ny fomba rehetrarehetra mihitsy ampatanjaka azy sy amin'ny lafipita amin'ny tanana eto amin'ny tany sy ny fireneny tia midina avokoa ny sehatra rehetra eto amin'ity firenentsika ity dia manalokaloka ao anatin' izany jirama zany izy olona izay voalazako omaly io ary fataontsika fa ny PCA ny jirama amin'izao tsika izao dia olona akaiky anio olona namarako teto omaly io zany. Ny tiana tongavana eto Ampamaranina raha miresaka jirama zany dia ny hoe ny jirama maha-orinasa tanjakana malagasy azy dia orinasa tokony anana mihitsy ny fahaleovan-tenany ara-pita amin'ny tanana ary tsy mitombona mihitsy ny hoe io orinasa tanjakana anankiray io dia afaka aleotena ara-pita tanana ara-bola ary tsy afaka hamokatra sy anao distribution zany ho an'ny malagasy. 300 malagasy ihany no mahazo herinaratra eto amin'ny tany sy ny firenena raha io orinasa anankiray io no apetraka amin'ny toerany toy ny nametrahany filomarika raha manana azy tamin'izany vanim-potoana izany dia tokony tanjaka ary afaka manome ny fahafapo ny filana na ekonomika na industrial na ho an'ny vahoaka tsotra zany ny jirama. Matoa zany manao interpellation ny Banque mondiale dia mahita fa misy zany finiavana ambona ny orinasa zany ary tsy mandeha makany amin'ny fitambanana ny todika mandeha makany amin'ny tombotsoa iraisan'ny rehetra. Zay no ela fa itsika moa hiatrika ny asa amin'ny asabotsy zao zay ampahirezako anareo solombavam-bahoaka enina menadansy anareo solombavam-bahoaka tiako Madagasikara izay mitarika an'izao hetsika iombonatsika izao miaraka amin'ny Miara-Manonja sy ireo vondrona politika manohitra. Fantatsika loatra ny fanambarana omenimeny ataony ny velon'ny tanàna Antananarivo ny amin'ny hoe gratsy afaka mandeha ny miterakafa ny solombavam-bahoaka Madagasikara ny amin'ny avancement misy azy tsirairay avy dia fantatsika fa maître premier arrondissement ary azy io ambojatovo io eo ambany fiahina masolombavam-bahoaka azy itsotra ny adefitra zany menana indray matoa ny tanàna ny amin'ilay symbole io maha-symbole azy kanja demokrasia io dia tokony azo ampiasaina zany satria tsy izy vao tonga tamin'ny herintaona no hanafoana ny fanapahan-kevitra izay niraisina indray matoa ny tanàna n'Antananarivo tamin'izany vanim-potoana zany dia andro rajoelina tsy izy nanao tsinotsinona ny demokrasia eto Madagasikara ka anao raharaha tsy ampiverana toy izany fa dia ahilikilika ny finiavan'ny malagasy anio hevitra ny finiavan'ny malagasy joro hiteniny tsirano dia any anaty Facebook atao amaivanina toy izany ny fiainam-pirenena dia zay no amara amin'ny aben'ny tanàna zany izy moa dia tena tsy anaiky mihitsy ny idirantsika eo dia miteny fa tsy maintsy hita tao satria kanja demokrasia io andray matobe dia ny fanivina dia tsy nisy ny fifandonana fa kosa isy ny fifanajana ary zay ny anaovana antsoavo amin'ny folona ny opposition intelligente ary opposition dia mametraka ny famboniny ny maha-olona izay ary egny na isy ny fikasian-tanana na isy ny fifandonana amin'ny reto vahoaka izay risy manaraka ny solombavam-bahoaka sy ny Miara-Manonja ireto ny andrasana aminareo dia ny hiarovanareo ny hafa mety hitarika korotana tanety-bahoaka ataony solombavam-bahoaka zany ary marihana trano fa zoro fototra amin'ny andininy fahafolo amin'ny lalam-panorenana ny
ny zo ankalalana ny hevitra ivondrona ao anatin'ny fanehoan-kevitra ka izay no andrasanay aminareo folo alina dia ny hoe nameanay malalaka amin'izany ariary mivoaka malagasy satria izany no himatematesanareo amin'ny asa tanifinareo dia me ny folo alina miaro mivahoaka sy ny fananany dia antso mandrakariva natao amintsika rehetra ny amin'ny hoe ity fiainam-pirenena ity ambara ombenobeny ny fiainantsika malagasy fa samy tokony isika ary samy tokony ho sarotiny manoloana ny tsy fahaizan-tantana tsy fahaizan-tantana avokoa ilay zavatra ampiasana rehetra teo raha miresaka jiramatsika satria raha toka misy finiavana ny filohan'ny repoblika eto anatin'ny roa taona ny anarina an'izany orinasam-panjakana izany dia tokony efa hita taratra ary azo tsapaitana an'izany roa taona aty aoriana tsy misy tetikasa manomboka anatin'ny roa taona izany ka tsy ahitana vokatra raha toka tena nisy ny finiavan'ny filohan'ny repoblika hampandroso ny firenentsika fa aminamaika azy dia ny nampitombo ny namerina an'izay lany tao anatin'ny fifidianana dia ny mampitombo ny any am-balahany dia afantotsika loatra fa tsy dia izy intsony no mibatana ny firenentsika fa eo ilay super président de sakomaly tsy izy intsony no mibaiko ny gara eto amin'ny tasa firenena fa dia misy ny trindravoka izay ataony mpiara-piombonantoka malagasy mampalahelo dia malagasy no manindro malagasy amin'izao fiainam-pirenentsika izao dia hoaiza no avy ny taranakitsika rehetra manoloana an'izany ka eto mpamarana an'izany dia ny hoe tsoakevitsika tsoketraka fa mijoro manoloana ny atrentsika anoanantsika ny hetsika ny solomavamboaka enina menata miaraka amin'ireo solomavamboaka anotrona azy sy isika rehetra atao anatin'ny fahaberana dia anasanatsika izany tsy salasala anasanatsika izany tsy henitra na misy inona fa izao tontolo izao mihitsy no miandry io vanim-potoana goavan'io amin'ny asabotsy ho avy izao raha sanatsika tsy homenatra matobe ny tanàna nikandana Botsakovo dia fantatsika fa manana kianja manatantara dia ny kianjan'ny résumé zany ny anjarany manao safidy fa tsy ho avy amintsika ny sininy fahatafitionana tsy ho avy amintsika ny sininy fifandonana fa isika dia vahoaka hendy isika dia vahoaka manaja ny fisininy tany tanàna vakosa tsy manaky isika ny amezana tika miarabantsika rehetra indray amin'ity andro ity ohatrany mahazatra tsy adino ny miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra zay miara-manonja naizanaiza misy azy eran'izao tontolo zao fa indrindraindrindra ireo mpiara-miasa eto amin'ny onjapeo sy ireo solombavam-bahoaka sy mpiara-manentana amin'ity fandaharana miara-manonja ity manisa andro tsika tonga amin'ny J-2 tsika zao androany alakamisy zany hoe raha afaka pitso ilay fotoan-dehibe zay ifanomezantsika eto Antananarivo renivohitra anitronatsika ireo solombavam-bahoaka lany teto amin'ny fahampifidianana Antananarivo renivohitra izay manome fotoana ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy mihitsy hifanatrika aminy amin'ny fanaovan'ny tatitra izay efa nomantsika tato anatin'ny andro vitsivitsy lasa zay mba tsy hitenenako hoe efa nomantsika tafiditra ao anatin'ny ilay tournée zay natao ny tetin'ny faritra rehetra anaovana ny tatitra amin'ny asan'ny solombavam-bahoaka izany etsika izany dia mbola ny entanana tsy mitsahatra izay manentana antsika vahoaka malagasy rehetra mba hanotrona sy fanotrona amin'izany araka no lazaiko omaly dia amin'io no anehoantsika ny tena mahisika atsika amin'io no anehoantsika ny tena marina amin'io no anehoantsika ny tena endrikitsika eo ny amin'ny mahampanohitra fa eo ny amin'ny plaza ny zava-misy marina eto amin'ity firenena ity ary anehoantsika endrika anankiray eo amin'ny demokrasia endrika anankiray zay fatatsika tsara fa tsy mety tena tonga araka ilantsika azy ilay fiainana ny demokrasia atao amin'ny tanin'ny repoblika Madagasikara na dia efa noezahana nandritra ny taona maro ary ampolo taonany maro ny siny zany ho araka ny lalàna napetraka ny lalàna tamin'izany fotoana izany ary lalàna moa rehefa
nosoratana rehefa nakatoavina teny anivon'ny anteny Miera dia natao ho ampiarina sy iainana. Tsara amin'ny mampatsiahy rehefa miresaka eto tsika androany satria iresaka an'izay endrika iainantsika ny demokrasia amin'izao fotoana zao sika. Tsara amin'ny mampatsiahy efa tany amin'ny taona 2024 zany hoe tamin'ny andron'ny tetezamita na ny tetezamitatra tamin'izany fotoana zany no efa nosoratana ary nakatoavin'ny parlementany tetezamita tamin'izany fotoana zany, kongresy moa nolazantsika azy tamin'izany fotoana zany, ny lalàna izay mifeny satan'ny fanoherana ny mpanohitra, ny fisian'ny mpanohitra nefa de endrika anankiray anehoana ny fisian'ny demokrasia eo amin'ny tany anankiray satria amin'ny alalan'ny feon'ny mpanohitra, amin'ny alalan'ny endrika isehoan'ny mpanohitra no ahafahana mametraka ny fifandanjahan-kery eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Zany hoe mba ahafahana isian'ny fitovian'ny zoan'ny vahoaka eo amin'ny lafiny zo alala vaovao ohatra satria matetika saika amin'ny toerana maro eto ambonin'ny tany matetika misy ny vaovao arakaraky ny akolafikery milaza azy de misy ny tsy lazaina, misy ny takonana. Ka raha ohatra ka nanapa-kevitra ny mpitondra tetezamita zay fantatritsika fa ireo no mitondra amin'izao fotoana zao, nanapa-kevitra tamin'izany fotoana zany nametraka tamin'ny alalan'ny lalàna ny satan'ny mpanohitra dia mba nantenaina hoe efa fiezahana hiezaka iroso ho amin'le tena endrika demokrasia tena izy. Hanky fare 10 taona mahery aty aoriana, 10 taona katroka aty aoriana mbola iadikevitra foana ary mbola tsy miatra, mbola tsy mivoaka ny didy fampiarana anio lalàna laharana fa 240 aotra 320 io. Fatatsika tsara fa amin'ny atanatohatra ny famoahana lalàna rehefa lany eny anivon'ny parlemanta ny lalàna ka akatoavina ho mifanaraka araka ny lalam-panorenana eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia mahazo ny ataontsika hoe promulgation na famoahana azy amin'ny fomba ofisialy ataon'ny lehibe mpanjakana na filohan'ny repoblika ary avy eo miverina eny anivon'ny gouvernemanta amoahana ny didy mpanjakana fampiarana azy misy ny atsipriany rehetrarehetra momba izany. Mandraky tiany androany tsy mbola mivoaka io didy fampiarana io. Asa ny mahatonga an'izany ireo mpitondra fandimby rehetra teo zany nanomboka teo ny dikany de mahita fa atahoran'ny mpitondra io lalàna natao io kanefa ny mpitondra amin'izao fotoana ihany nanao an'io ny dikan'izany. Azo adika koa zany hoe tamin'izany fotoana zany tamin'ny fotoana nanoratana an'io lalàna io de nisy ny tsinjovon'ny mpitondra tetezamita tamin'izany fotoana zany. Azo lazaina hoe efa natahotra ny ankilana izy tamin'izany fotoana zany ka nitsinjo aka ny toeran'ny mpanohitra satria efa tadiditsika ny tantara fa niomanysika tamin'izany fotoana zany ny ampisin'ny fifidianana alohan'ny fotoana ka merenana ny fitantanana ny fanjakana ho ao anatin'ny endrika demokratika sy amin'ny alalan'ny fifidianana indray. 10 taona aty aoriana hoy mbola ifanjevona satria mbola takina ny famoahana le didy mpanjakana fa inona no mitranga tsy le didy mpanjakana fampiarana no mivoaka fa lasa indray nisy an'ilay tolo-dalàna izay nentin'ny solombavam-bahoaka anankiray avy any anivon'ny maro anisy eo amin'ny anteny Miera-pirenena zay nentina nanovanan'io mba ataotsika hoe ho zairina na hoe atao mifanojo amin'ny filan'ny mpitondra fanjakana azy indray. Zay ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Inona ny dikan'izany kisarisary rehetrarehetra zany? Ny dikan'izany de mbola tsy sa ary tsy vonina ary matahotra ny tena endriky ny demokrasia sy tena izy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary kisarisarina demokrasia fotsiny mody iainana. Ny teny foana teto amin'ity fandarana Miara-Manonja ity hoe na eo anivon'ny antoko politika izay misehatra eo amin'ny fiainam-pirenena na eo anivon'ny parlemanta amin'ny ankapobeny de mihitsoka ary zany no mahatonga ny parlementaire mitady ny lalana etsy-arony avy amin'ny mpanohitra ahafahana maneho ny heviny satria ny teny foana teto hoe raha ny rafitra ara-dalàna ngeny jereny de tsy misy mpanohitra ny anivon'ny parlemanta amin'izao fotoana zao tsy manana sehatra ara-drafitra amin'ny mpanohitra any satria ny anjara toerana tokony hoe ho an'ny fanoherana ananana endrika hoe io mihitsy io reo solombavam-bahoaka reo mpanohitra de tsy mivoaka any. Ny dikan'izay
normal be raha ohatra ka mitady hevitra hafa isan-karazany ireo solombavambahoaka ty anivo ny fanoerana anehoana ny heviny ka hoy aho hoe atreto de tena hita tokoa fa lasa endrika ivelany fotsiny ny eritreritra ilay ametraka ny demokrasia fa tsy miatra amin'ny fiainam-pirenena akory mandraky tia ny androany ary hatramin'ny androany izay iomanantsika hiatrika amin'ny fiaonana raha afakapitso de mbola zay no mitranga satria rehefa nlasitsika tapabolana lasa zay fa andeha hitsangatsangana andeha hiaona ny miara-manonja andeha hiaraka hifaly sady hifanakalo hevitra ihany eny ampitsangatsanganana eny na atao ny sotasota rehetrarehetra na atao ny sakatsakana rehetrarehetra na atao fanohitohinana rehetrarehetra mandra-patonga tany amin'ny toerana rehetrarehetra toerana naleteny merika sinina mba hisakanana an'izany satria maninona satria atahorana ny herin'ny fanoerana ary zao tsika miomana amin'ny fiaonana amin'ny sabotsy zao raha afakapitso eo ambojatovo de mbola atao koa zao resaka tsy misy fotony rehetrarehetra zao hoentina ilazana fa tsy azo tanterahana io hetsika io ka eto zahay aty amin'ny miara-manonja izay solombavambahoaka aty anivon'ny fanoerana dia manantitra fa tsy maintsy ho tanterahantsika io fiaonana amin'ny vahoaka amin'ny asabotsy io misaotra n'ireo solombavambahoaka eto amin'ny commune Tananarivo renivohitra zay efa miomana fatratra anatanteraka an'io andraikiny eo anivon'ny vahoaka io satria fatatsika tsara fa andraikitra sy adidy zany lalàna mihitsy no manero ny solombavambahoaka anatanteraka tatitra eo anivon'ny vahoaka ary zay enitsika tatoato ny notion vitsivitsy ny eo amin'ny hoe fanjakana tsara tantana ny mangarahara ny tamberina andraikitra fotokevitra vitsivitsy tsy maintsy apetraka eo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana zany ary mifototra am'ireo ny endrika sy ny antony anatanterahana an'io hetsika fanaovana tatitra amin'ny asabotsy zao eo amin'ny kianjan'ny demokrasia eo ambojatovo io fatatsika nefa ho ia teo fa atao daholo ny resaka tsy misy fotony rehetrarehetra atao daholo ny fampitahorana rehetrarehetra miandry zao tsika miandry tsika fa araky ny enitsika hoe rehefa nampahafantarina ny préfecture fa natanteraka an'ilay hetsika isika de araky ny enitsika hoe amorony OMC zareo ny dikan'izay raha tsarotsika koa ro tokony mbola nalasa tany hoany zay nisy endrika sala am'izay rehefa nanompoka ty fandarana miara-manonja ity sika de namorony OMC ny prime ministre lehibe ny gouvernement tamin'izany OMC nat nijery ny fomba ahafahana manohitohina ny fanatanterantsika an'izao hetsika tanteraha ataotsika izao de izao rehefa nampahafantarina ho ia teo préfecture de nilaza hoe amorony OMC indray ry zareo ahafahana mijery hoe inona no fepetra ho raisina amintsika hono isika nefa nge voapirofotsika fa isika tsy mambolo-korotana isika rehefa manatanteraka raha rasala am'izao na miaraka amin'ny vahoaka ara de vahoaka milamina tsy misy niny tsisy atahorana kanefa tamin'ny vaovao farany enitsika koa zao maly sa afako maly izy iny rehefa navoakatsika hoe eo mikianja ny demokrasia eo ambojatovo no anatanterahana ny fiaonana de lasa misy tetikasa mivoaka tampoko zany anao mikianja ny demokrasia ho parka botanika angamby izay raha tsy diso de lasa mivoaka any amin'ny tambajotra sosialy rehetrarehetra ny photoshop isan-karazany ohatra nyreny hoe efa parka botanika reny mihitsy le eo ambojatovo ka tsy misy azo hidirana tso fatatsika tsara mahazo zao marainy zao tsika zao atoandro zao de efa mahazo mijery ihany hoe inona ny zavatra misy eo ambojatovo azo atao sa tsy azo atao ary ny tena mampiome am'le izy de zao samy mahalalalana fa rehefa tsy mahalala izy de tsika no ampianatra azy hoe didim-pitondrana munisipaly no nametrahana ny toeran'io ho kianja ny demokrasia tamin'izany fotoana zany ary tsy fanambarana tsotra fotsiny amin'ny alalan'ny Facebook no ndehana foana n'izany didim-pitondrana munisipaly zany fa amintsika kianja ny demokrasia no tokanana ho kianja ny demokrasia tamin'ny fomba ara-dalàna io nakatoavan'ny mpitantana ny commune tamin'izany fotoana zany izay tsy iza fa mpitondra amin'izao fotoana zao ihany ary mbola nao mafisina tamin'ny alalan'ny fametrahana ny sarany filoza Afy Albert zay no heverina fa ho rain'ny demokrasia tato anatin'ny 30 taona farany teo amin'ny toeran'io ary mbola ny mpitantana ny commune Tananarivo renivohitra amin'izao fotoana zao
no nanantanteraka ny fanokanana n'izany toerana izany ho kianjan'ny demokrasia zay manamafy ny fanapahan-kevitra tamin'ny taona 10 tampotampoka koa lasa parka botanika de misy sary avoaka samy mahay manao photoshop ange ary samy mahay mijery ny erreur amin'ireny fa tsy mivahoaka mihitsy no andeha ho fitahana amin'izany fa dia averinay anterinay ny fanentanana antsika rehetrarehetra tsy misy tokony ahasakana antsika raha ny lalàna ny jerena amin'ny fanatanterahana an'io etsika fanaovana tatitra sy fiaonantsika eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra io ka averina ny fanentanana arao ny toromarika isan'ora mihitsy iezaka zahay raha vao misy vaovao mivoaka efa nambara teto ary mino fa mbola olazainy namana amin'ity fandarana androany ity ny antsipriany mikasika ny resaka badge ohatra mikasika ny fandaminana amin'ny toerana isan-karazany sy ny fitandremana tokony atao satria fatatsika fa matetika mizahatra sala amin'ireny de misy velam-pandrika madinidinika mba tsy tenenako hoe mety velam-pandrika goavana zay mety anelingelina ny fanatanterantsika tsakany sy andavany an'ireny fotoana zay omantsika ionana amin'ny vahoaka ireny ka rosony dia miomantsika raha ny tena marina hoy ateo hoe J-3 fa raha ny tena marina efa afaka manisa orintsika efa afaka manisa orintsika efa ora maromaro sisa ny saina de ho tonga eo amin'le ombo-piaonana isika eo Ambojatovo raha afaka pitso amin'ny 7 ora maraina fotoana samia samy manomana isaky ny distrika satria averinay fa tsy ny ponina eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ihany no asaina amin'io fa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo indrindra ireo toerana tsy tratranay tamin'ny fotoana nanaovanay tournée na manodidina Antananarivo akaika aza de tena fotoana fanararoatra io afahana miaino zany tatitra izany mivantana anisan'izany ny eny Ambohidratrimo Antananarivo Atsimondrano Antananarivo Avaradrano Akazobe Arivo Mamy sy ny sisa manodidina rehetra ka dia manentana izahay aoka sika samy ametraka ny fandaminana isaky ny toerana iavitsika tsirairay avy ary hoavy maro dia maro asehontsika hoy ny mahavahoaka maro anisy atsika ifanotrona amin'ireo solombavam-bahoaka eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra zay no tsy aritra indray amin'izao tapany maraina amin'ny androandroany zao mbola maro ireo namana mbola anohy ny fanentanana sy fampiresaka amintsika eto Miara-Manonja fa ny anjarako aloha ny vita vetivety mety mbola miverina eo ihany rehefa avy eo fa misy fandamina isan-karazany tsy maintsy atao moa fa dia faly afaka mifampitafatafata amintsika androany mamerina ny fiarabana zany ho atsika rehetra manaraka ny Miara-Manonja amin'ity alakamisy maraina ity tafaradalana indray sika ary tahaka izay efa nataon'ireo namana teo aloha zany dia ato anatin'ny Miara-Manonja isika J-2 androany raha ny fanomanana ho an'ilay tatitra lehibe ho ataon'ireo solombavam-bahoaka enina ato anatin'ny Antananarivo renivohitra alohan'ny hanombohan'ny hadevitra zay hitafatafako amintsika amin'izao maraina zao efa ao amin'ny antso atarby ao ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Rambosalama Emilien voafidy tao amin'ny boriboritany faefatra miarabanao Andriamatoa député eto ara ny faneho-kevitra ao indrindrandrindra manoloana ny tatitra zay ataonareo amin'ny vahoaka Antananarivo misaotra nanome ny vitaminena faniry ny voalohany dia fisaorana n'Andriamanitra nanary ny tasy sy ny tsilo nakambolana ny antsika ny androandroany alakamisy 17 Febroary taona 2024 zay ahafahantsika miresaka sy fampidinidinika toy izao fahasoavana lehibe zany ka raha rariny sitsiny raha ohatra ka tolotra azy midera sy lazaro mivonary faharoa manaraka izany dia miarabanareo vahoaka rehetra eto an-toerana sy ny any ivelany indrindra eto amin'ny boriboritany faefatra izay manaraka mpandarana Miara-Manonja ity amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ary amin'ny YouTube sy ny Facebook ary araka ny fitenenina moa hoe ny vodena tsy miainga aloha dia miarabanareo solombavam-bahoaka namana sy tapaka ianareo mpamakafaka politika sy teknisiana ary mpanao gazety ato amin'ny Miara-Manonja mbola tsara jiaby karakory iny vaovao
ny vaovao de misy ka tsino zany fa raha navita ny tatitra tany amin'ny fatrany solombavamboaka ato amin'ny antokotiko Madagasikara izay vita tany Tomasina, Ambatondrazaka, Mahajanga, Fianaratsoa, Antsirabe, dia azony anjara ny Antananarivo renivohitra satria ny misy solombavambahoaka enina menaday to Antananarivo renivohitra dia azony anjarany izy amin'ity andro asabotsy 20 volana Febroary taona 2024 ity ao amin'ny kianjan'ny demokrasia ao Ambojatovo manomboka amin'ny 9 maraina. Fa alohan'izany dia mamelalo ianareo mbola merina sy hanolotra ny fisaorana fandrozy fanteliny an'ireto vahoaka marobe tonga teny Amerika Atsimo satria ny fisaorana dia toy ny fary lavavany ka tsy lany amamindo. Misaotra antsika vahoaka jiaby indrindra ny vahoaka ny eto am-boribory tamin'ny faefatra ny tenako na tonga na tsy navela ho tonga tamin'ny fitsangatsanganana tamin'ny sabotsy heriny teo. Na nisy aza mifanelingelena na samihafa sy ny atsojay dia tsy nahasakana, tsy nampiembotra anareo tsy hoany zany fa vao maika aza na predareda ny fijoroana sy ny finiavana tamin'ny fangana tongotra tao anatin'ny fampanjakana ny filaminana sy ny fihavanana ary ny firaisan-kina satria efa atao amintsika tokoa ny fahavononana efa mikorina ao anatin'ny rahantsika ny fahavononana sy ny fitiavana an'ity Madagasikara malala ity. Ilaina ny fampatrivana an'izany namana faniry satria ilaintsika vahoaka ny boribory tamin'ny faefatra izany toetra mendrika sy tsara alay tahaka izany mandritry ny fanatanterahana ny tatitra izay ataonay solombavamboaka amin'ny Madagasikara voafidy teto amin'ny boribory tany enina eto Antananarivo renivohitra eny amin'ny kianjan'ny demokrasia eny Ambojatovo ny asabotsy 20 volana Febroary taona 2024 amin'ny 9 maraina. Nanosony ny taratasy fampafantarana tokoa ny tenanay izay taratasy nalefa tany amin'ny préfet de police. Fampafantarana io tatitra io satria isika dia solombavambahoaka manefa ny adidiny tamberina andraikitra aminareo vahoaka boribory tamin'ny faefatra izay nifidy azy solotena anareo, nifidy azy hitondra ny teninareo sy ny marary anareo eo amin'ny anteny miera-pirenena. Izany tamberina andraikitra izany dia didiny lalàna manan-kely sy ny lalam-panorenana ny fanatanterahana azy. Lalam-panorenana izay amafisiko eto fa ny fitondrana amin'izao isany no nampifidy izany tamin'ny taona 20 volana Novambra. Ka ho hitanareo amin'izany tatitra izany satria tsy maintsy atao dia inona ny asan'ny solombavamboaka amin'izany dia voalohany dia tsy atao tompotrano iony intsony ianareo vahoaka eto amin'ny boribory tany enina sy ianareo vahoaka mandalo eto Antananarivo amin'ny asabotsy io fa anaovanay tatitra, tsy maintsy anaovanay tatitra ireo asa nakilinareo taminay nandritra ireo fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana toy ny fampafantarana ny politika mpanjakana izany ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny na teo politika publika ny fanatanterahana izany politika izany isaky ny distrika satria tadio tsara fa misy distrika 20 eto Madagasikara dia manana ny politika mpanjakana amin'izany daholo ny mpitondra ary ohatra tena mpitondra izy fa raha tsy mpitondra izy moa dia mazava ho azy fa dia tsy manana an'izany. Ny faharoa dia ny
fanaovan-dalàna ny fandaniana na tsy fandaniana ireo volavolan-dalàna mba tena isy fiatsaikan'ny mivantana any anatin'ny volan'ny malagasy, ary indrindra ny momba ny volavolan-dalàna ny feny teto-bola 2024 zay tsy novidinay solombavam-boaka ato amin'ny tokotiako Madagasikara, satria tsy mifanaraka amin'ny filahitra izany teto-bola izany, fa teto-bola natao sy narafitra tao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna. Ny fahatelo dia ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka dia ny asan'ny gouvernemanta izany. Ny fanaovana ny tombana ny asan'ny gouvernemanta izany, ny fanatanterahana politika mpanjakana isaky ny ministera raha toa ka tena miantefa mivantana any amin'ny fiainam-bahoaka na ara-politika izany na ara-toekarena izany, indrindraindrindra ny ara-sosialy. Didiny lalam-panorenana eo amin'ny 2020 izay anao izany, ary rehefa tsy manao izany dia mazava ho azy fa mandika lalàna, ka tsy mety raha ohatra ny mpanao lalàna indray no mandika ny lalàna fa dia mampanadatsy ny vahoaka ary manao taribato ny filambava, hafa ny avoakan'ny vava, hafa ny alehan'ny tanana sy ny tongotra. Ka tsy mety zany fa dia tsy maintsy tanterahana zany ny fanaovana ny tatitra ho an'ny voaka na Antananarivo eo amin'ny kiantsana Ambosatovo amin'ny fotoana io. Noho izany rehetra zany no anetanako atsika vahoaka eto amin'ny boribory tany faefatra, ireo fikambanana maro samihafa miara-dia amintsika, ianareo mifidy ahy na ianareo tsy mifidy ahy, ary atao sakana ny hoe avy ny orany zao ny toetrandro hoe tadidinareo moa tamin'ny taona 2024 volana janoary dia avy ny orana dinina nirana ataotsika, izay zay lena eo, izay zay lena eo. Izany toe-tsaina izany tokony ho averina ary iainana amin'izao vaninandro zao. Koa averiko indray manentana antsika avoaka eto amin'ny boribory tany faefatra tenako mba ho tonga maro iain'ny tatitra. Averiko aho averiko indray iain'ny tatitra, izay andidiny lalam-panorenana anay anao izany aminareo eo amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambosatovo amin'ny asabotsy 20 Febroary taona 2024 izany ny fotoana, araky ny fandaminana sy ny toromarika rehetra. Alohan'ny farany ho anareo zandry mpitandro ny filaminana manamboninahitra lefitra miaramila tsotra eo amin'ny voninahitra sy andraikitra misy anareo tsirairay. Izaho izay miteny izao dia zoko be nareo, sanatria tsy anolo-bato mafana na anao ohatran'ny reny akoho ka hitondra ny zanany sy ny zanany any amin'ireo fa amin'ny mazoko be izay dia manana didy sandraikitra mampatsiahy anareo ary miangavy anareo mba iaino andiany tsara ty anekdoty ity, satria dia vavolombelon'ny tantara ny tenanay. Tamin'ny 20 volana avrily taona 2024 rehefa tsy naresy tositra ny vahoaka sy ny solombavam-boaka 770 ny force de l'ordre teo Analakely dia tafiditra tao amin'ny parvia lapan'ny tanàna Antananarivo ny vahoaka. Nisy section anankitelo teo amin'ny mpitandro filaminana, iza zandary 30, polisy 30 ary tafitra malagasy 10. Izay ny bakio no manam-boninahitra zandary anankiroa. Tsy afaka nandeha namonjy intsony ny fiara tany amin'ny commissariat central tao Tsaralana izy ireo, satria fa feno vahoaka iny manodidina ny lapy iny dia azo mivairany tao. Tsy nisy toerana
iafenany itsony teny vela satria avoaka efa meo ty zahako zao ny député Rambosalamy Emilia izay lefitra voalohany be ny tanàna na Antananarivo Renivohitra tamin'izany no napiditra anareo sy niaro anareo ary nanafina anareo force de sécurité ireo tao amin'ny lapa hémicycle zay efitra février ny mpanolotsaina an-tanàna mba tsy hiara mifampezerany vahoaka zay teny efa mambotraka tokoa sy tsy sinondraha mandrika. Izaho zao no nampitony vahoaka ka nampilamina iny tantara iny. Efitra pa hanaporofona aminareo mpitandro filaminana izany fa mandalatrany ny fihavanana izay mampalaza antsika malagasy izany atokotiko Madagasikara tariny filomaroka valomanana zany. Ary sanatria de sanatria ho anay izany amon'olona na ampamon'olona na angatsakain'olona tsy zahay zany eny fa nadia ny olona nanao ny rasy taminay aza na ny olona mifofony anay aza na ny olona nampahory sy nampijalanay aza dia mbola mitandro izany fihavanana izany foana izay satria an'Andriamanitra ny aina fa tsy isika sy tokoaina. Izay ilay anekdoty vavolombelona zany ny tenanay ka tsipy mitady any tandroky ny omby atsipy ny teny any am-pony malala farany miarabantsika vahoaka kristianina katolika ny tenako indrindra ny eto amin'ny boribory tany faefatra tratron'ny alarobia lavelona omaly mercredi décembre zay andro idiratsika amin'ny karemby zay vanim-potoana anaovana ika amin'ny asa fitiavanamana amin'ny fitebana ary amin'ny fivadiakanina sy indrindrindra amin'ny fialana amin'ny fahazaran-dratsy. Izay ary ny anjara fitenenako androany fa dia samia mitondram-bavaka sy mangataka amin'ilay nahary fahasoavana indrindrindrindra fahasalamana isika mba ho samy atratra soa matsara ny andro sabotsy zay andro lehibe amin'ny fiainatsika dia enambojatovy zany ny fotoana samy ho tain'Andriamanitra misaotra tompokolahy makasitraka tompoko vavy. Dia feno fankasitrahana ny solombavamboaka ny Madagasikara voafedy eto amin'ny boribory tany faefatra itsika niditra mivantana zany tamin'ity maraina ity dia Andriamatora Rambosalama Emilien izay miantso anko ireo vahoaka ao anatin'izany boribory tany izay na voafidy azy izany hanarika ny tatitra lehibe ho amin'ny sabotsy zao ho tanterahan'izy enina menada ho amin'ny vahoaka malagasy ho an'ny vahoaka n'Antananarivo arak'izany ary dia asabotsy mifankahita miaraka amin'ireo solombavamboaka anao tatitra eny amin'ny kianjana Ambojatovo. Misesy moa ny fidiran'ireo namana amin'ny alalan'ny antso an-tariby mivantana amin'ity alakamisy maraina ity eto amin'ny fandarina Miara-Manonja efa amin'ny antso an-tariby eo ny ministra teo aloha Vonson Andrianjato raha efa mahinanao anay Andriamatoa ministra dia afaka miteny avy hatrany eto amin'ny Miara-Manonja. Manataka ny arahaba vedy indray ny fanjakana malagasy vedin'ny Banque Mondiale satria tsy nanaraka ny fifanarahana ny fanekena momba ny jirama. Tsy mahalala fomba ihany koa ny jirama raha ny nambaran'ny Banque Mondiale satria tamina email tsotra no nanaovan'ny jirama ny fampafantarana ny Banque Mondiale ny fanapahan-kevitra no raisiny ny jirama samirery unilatéral nefa raha ny fanarahana dia ifampiresahana melo ny fanapahan-kevitra izay ho raisina amina taratasy ofisialy lettre officielle koa manoloana izany fihetsiky ny fanjakana amin'ny alalan'ny jirama izany dia nilaza ny Banque Mondiale fa manohitra violation
ny lamina matipaika ho fanomezana fanampiana ara-bola ho an'ny Madagasikara noho ny amehana COVID-19 izao zava-misy mitsanga ankehitriny izao. Noho izany dia mety anambara ny Banque mondiale fa non performant, tsy mahomby, tsy mahavoa ny gouvernemanta Madagasikara. Koa hiteraka fampihenan'ny Banque mondiale ny fanampiany ara-bola any Madagasikara izany toe-javatra izany. Ary mety tsy arosony Banque mondiale eo anoloan'ny conseil d'administration akory ny dossier Madagasikara amin'ny taona ity. Izany no ilazanay amin'ny famakafakana izay atao eto amin'ity Miara-Manonja ity fa tsy krevirevy ny fitondrana ny firenena. Ny firavaka mantsy ny jirama tamin'ny DG voatririn'ny filoha Androaduel tamy Tomasina ary nomeny 20 any Tina nilazain'ny président Tadiso Mpampana momba ny facture. Tamin'izany mantsy no nilazan'ny DG ny jirama fa diso ny kazy nanaovana ny facture ko dia haverina izany. Hay zavatra efa voadinika niaraka tamin'ny Banque mondiale ny volana Jolay tamin'ny taondasa ny raharaha. Tokony no nanana fahasahina izany ny DG ny jirama nilaza tamin'ny filohan'ny Repoblika fa tsy miankina amintsika irery intsony ny momba ny tarifan'ny jirama fa efa sous contrat amin'ny alalan'ny aide budgétaire. Izany hoe na tsy maharaka dossier ny filoha na tsy omen'ny olony dossier. Nefa samy mahafantatra io dossier io avokoa na ny prime ministre, lehiben'ny gouvernemanta Saint-Christian, na ny ministre ny angovo, indrindra moa ny ministre ny vola sy ny toekarena eto Madagasikara. Eo ihany koa ireo staff teknika isantokony ao amin'ireo ministera voakasika rehetra. Mahavarina mihitsy ny fomba fiasan'ity fanjakana ity. Mihinana amam-bolony eo am-piresahana amin'ireo mpiara-miombonantoka nefa rehefa masombahoaka edakery hoe miaro ny tongotra ny vahoaka. Ary adininy fa ny Banque mondiale tsy azo vonoana vorona ka anaovana sary mihetsika tahaka izany. Inona zany no afitok'ity fanjakana ity? Manoloana ny tahorim-bahoaka manempotra ankehitriny. Ny préalable nataon'ny FMI efa loza miantona anampitrotraka ny fahasaranam-bahoaka. Ity koa ny Banque mondiale nanala baraka ny fitondran'ny rajoelona ankitsirano fa tsy mahavoa. Ny fanondranana volamena tsokosoko trapehaka, ny financement hors institution tsy mandeha lalana satria tsy zakany toekare-pirenena, ny etran'ny vahoaka malagasy tantely afa-drakotra tsy mazava ny famoahana azy satria tsy misy programme. Nahemotra ny filazana ampombo ofisialy ny thème programme d'émergence Madagascar, izany hoe mikatso tanteraka ny TGV satria tsy valide ny permis ny mpamidy noho ny doublon, noho ny fampidirana tsokosoko fitaovam-piadiana mahery vaika, noho ny fanodikidonana ny fanampiana COVID-19, noho ny vonomoka tamin'ny parafangana sy ny sisa maro be tsy ho voatan'ny tsipinitsony. Samy velonaina ahita ny toyiny amin'ny asabotsy ny fankahita veloma soavatsara. Dia isaorantsika ny ministra Vonson Andrianjato niditra mivatana tamin'ny antso Antarby tamin'ity Miara-Manonja tamin'izao maraina izao nilazany ny fanazavana aran'ny teknika zany mahakasika indrindra ny fanambarana nataon'ny teo anivon'ny Banque mondiale mahakasika ny orinasa jirama voatsela akory sika
efa nambara tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity teto amin'ny Miara-Manonja ny fanazavana mikasika ny fanambarana ihany nataon'ny Fonds monétaire international na ny tahirim-bola iraisam-pirenena zany mikasika ny hanomezana ilay famatsim-bola amin'ny alalan'ny fonds élargi de crédit 320 millions de dollars kanefa dia misy ireo fepetra samihafa izay napetraky ny teo anivony zany tahirim-bola iraisam-pirenena zay ary tafiditra ao anatin'izany ny jirama zany no atsapatsika fa matoa ny bailleur traditionnel na ireo mpamatsy vola izay niara-ny asa Madagasikara hatramin'izay no mametraka amin'izay fomba fijery izay eo amin'ny lafiny ara-teknika ara-pitantanana na io redressement na io eo amin'ny lafiny fitantanana amin'ny akabeany zany orinasa jirama izany ary zay fomba fijeriny mpamatsy vola azy dia eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena amin'ny akabeany mihitsiny no mifandray amin'izay tontolon'ny jirama izay nazava zany izay fanazavana ara-teknika tsotsotra nefa mafonja nentin'ny ministra Vonsoandrianjato azy teo izay fa raha iverenana ny fanazavana izay netiko tamintsika teny am-piandohana dia J-2 zany ny anio zany hiatrehana ny tatitra lehibe ho ataon'ireo solombavambaoka enina atao anatin'ny boriboritany enina ho Antananarivo renivohitra amin'ny akabeany dia efa tomombana avokoa zany ny antrehana izay ary efa maro isika no mangataka sy manao ny fomba rehetra hazona izay balisa izay mba afana zany miarika ihany koa ity tatitra lehibe amin'ny sabotsy faharoapolo ny volana Febroary ity eo ihany koa ny milahatra zany ny polo izay ho marika lehibe ny Miara-Manonja izay dress code ny menamena ary eo ny logo ny Miara-Manonja samy te azo izany isika menakavy satria dia matsapa ny hoe ny fanonjaonjany ny fasahina maneho hevitra ny fanonjaonjany fasahina miatrika ny zava-misy eto amin'ny firenena dia mendrika ankahirezana ireo rehetra izay sa mijoro amin'izany ary dia mitarika izany ireo solombavambaoka enina menata ato amin'ny boriboritany enina ho Antananarivo renivohitra izany betsaka moa ny vaovao samihafa izay mihodina amin'izao fotoana izao fa ny zava-misy aloha zany raha ny angom-baovao nandritra izay 2.70 ora tamin'ny nanambarana fa hiatrika ny vahoaka Antananarivo sy izay mandalo eto Antananarivo na hiatrika ihany koa ny vahoaka malagasy amin'izay mandray izany amin'ny alalan'ireo réseaux sociaux sy ireo fifandraisana samihafa ny solombavambaoka enina avy amin'ny antikotiko Madagasikara noho izay tatitra izay dia ny etsakilany dia mangotragotraka ihany koa ny rano samihafa etsakilany satria dia ao zany no raha ny angom-baovao ny amin'ny mamorona dia samihafa mba ahafahana miala eto Antananarivo ao ny hoe mamorona mission samihafa ho an'izay mieritreritra fa tsy te ho tompon'andraikitra amin'izay mety ho fivoaran'ny raharaha tsy fatatsika moa inona ny anton'izany rehetrarehetra zany kanefa dia mipetraka ao anatin'ny tatitra ihany ane ny zavatra hambaran'ireo solombavambaoka ao ihany koa ny mivory tsaikato ho an'izay fanohanana ny fitondram-panjakana izay ary dia mandefa ireo tsaho samihafa ny amin'ny hoe isan'izao kanefa dia heverina fa tsy asakana avoaka zany rehetra izany satria raha ny sondage mandeha J-2 mialohan'ny tatitra ho ataon'izy enina menada dia efa ho vorolanina zany ary ho tonga maro anisa ho tonga analikisa ny vahoaka amin'ny sabotsy faharoapolo ny volana Febroary izao ary ny antso atarby izay nataon'ireo solombavambaoka izay tsy afaka miaraka amintsika eto amin'ny fandarana ny fifanatrehana mivatana ihany koa ataon'ireo solombavambaoka izay miaraka amintsika eto amin'ny fandarana dia mametoky sy antoka zany fa dia zava-dehibe sy anisan'ny andrasana izay fiaonana lehibe izay tany amin'ny tambajotra serasera tanoany dia somary mamerina kely ny tantara tamin'ny 2024 ho amin'izay faneho-kevitra nataona solombavambaoka izay miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary dia misy mamoaka n'ireny rakitsara ireny amin'le droit absolu zany tatitra ataon'ny solombavambaoka izany na izany na tsy zany ary nefa dia heverintsika fa dia hitoetra ao anatin'izay hoe fanajana ny androm-panjakana satria ny solombavambaoka dia ao anatin'izay androm-panjakana mpanao lalàna izay ka tsy isy kory ny volo anoarandrana na avy amin'iza ka hanao ny sakana tsy hatongavana amin'izany fa raha ny lamina
an'ny solombavamboaka ny lamina ho an'ny fanohanana ho an'ny miara-manonja de vonina amin'izany ary ny fanambarana samihafa dia mamehery amin'ny atrehana izany ihany koa satria dia hitantsika tany amin'ny talata tanoany de efa nanao fanambarana fanohanana sy fiatsoana ny vahoaka amin'ny akapobeny ny teo anivo ny vondrona rodobe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM efa nanao ihany koa raha ny omaly ny teo anivo ny KMS ny panorama sy ny reo vondrona samihafa zay niantso ny amin'ny hoe zava-dehibe zany ka neo vahoaka zany zay tompo pahefana zay mandray zay redevabilité avy amin'ny solombavamboaka zay dia natsony izy ireo anatrika izany ity zany amin'le hoe fotoana sisa andrasana fa raha ny fahavononana eo amin'ny lafiny aratsaina voalohany indrindra hiatsika izany sy ny eo amin'ny lafiny zay hoe etika eo amin'ny lafiny zay hoe tena devoir eo amin'ny lafiny zay hoe tena adidy andraikitra masina voatondro lalam-panondrena zay dia mametraka an'izany ho zava-dehibe reo solombavamboaka enina menata ohatrony reo solombavamboaka zay miarady atao anatiny zany hoe miara-manonja zany voafidy tamin'ireo circonscription électorale aminatina district miparitaka amin'ny Madagasikara izany zany no azo lazaina fa famitinana fanomezana ny vaovao samihafa fa dia ny famalitsika menakavy mbola ao anatin'ny fandaminantsika izao ary dia ataovy zava-dehibe ny mahazo ny badsa eny atanantsika hiatrehana izay amin'ny sabotsy izay ataovy vaindohan-draharaha ihany koa ny mifanentana amin'ny manodidina amintsika na cercle familial io na eny anivo ny orinasa na eny anivo ny fikambanana zay misy atsika dia apitapitao amin'ireny fianakaviana sy ireny mpiaramonina sy ireo mpiara-miasa izany pray fikambanana pray donakafo ny hanatrehana sy hifanomezana izay fifanohanana ho an'ny solombavamboaka ny Madagasikara amin'ny 20 volana Febroary ho avy izao mbola hanoy ny famakafakana sy ny tatitry ny vaovao sy ny fanadihadiana ihany koa ary fanetanana reo namana eto anivon'ny miara-manonja ny tenako no hametraka ny veloma madinidinika masinina fatipatenina ho antsika menakavy ary dia hametraka an'izay hoe asabotsy mifakahita tongava maro tompolasy sy tompovavy dia faly miarabantsika rehetra indray manaraka an'izao fandaharana miara-manonja izao fetra solombavambahoaka ny tiako Madagasikara vao amin'ny boribory tany fahadimy no miresaka amintsika zao maraina izao marobe ny zavatra tiana ho ambara raha ny zavatra nitranga tato ato taoriana ny zany nametrahana ny taratasy fampahafantarana teny anivo ny préfecture ny polisy be dehibe ho any zavatra nitranga ary anisan'izany ny atao hoe fifanatrehana eo amin'ny vondrona hainao manjery anankiroa de ao ny miara-manonja nefa lazaiko ety ihany koa ny ao amin'ny atao hoe tambatra tsy maninona mihitsy fa tsy hoe manao publicité any akory ny tena fa mampirisika ny olona raha hoe mba enoy zany fandaharana zany mba harao zany fandaharana tambatra izany de harao ihany koa ny miara-manonja toy ny efa fanaonareo ahitanareo hoe afahanareo mandanjalanja afahanareo mitsara afahanareo mandre sy mitsara araky ny teniko teo mahita hoe izany mety izany milazany marina izany mandainga izany maniratsira izany manopa iarahantsika mahita zany ka dia manetana anareo anaraka an'izany ka andrindra ny tiako hitondrana zany fanehoan-kevitro ny amin'ity maraina ity maro ny zavatra nyresahany tao anatin'izany satria tsy menatra milazany zany hoe nanaraka an'izany fandarana tambatra zany ny omaly ny zavatra nyresahany ireo mpanao gazety tao dia toy izao makasika n'io tatitra kasainay atao eny Ambojatovo amin'izany andro sabotsy izany ny fanindrinireo izy ireo mpanohatra ireo dia ny asabotsy miosondra ny isiny resaka asa na famonon'olona na resaka fanakorotanana ka ohatra ny tiako kely ny todika amin'izany mpanao gazety izany mamaly an'izany satria miosondra fa nahoana moa ny iosondra ny etsika zay kasainay atao ampilaminana fa ianareo nga ampiasa basy amatafondro ianareo nga ampiasa fitaovam-piadiana mpanao gazety ange ianareo sa ianareo mpaminany iaraha malala fa raha ny tiako Madagasikara zany na ny miara-manonja
satria anisan'ny anankiray ao anatin'zany miara-manonjy zany ny tiako Madagasikara zay solonay solom-bavambahoaka tena tsy manana eritreritra mihitsy ny anakorotana, tsy manana eritreritra ny fandratra amin'ny samy malagasy, tsy mieritreritra ny fampiantsy amin'ny mpitandro filaminana, fa raha ny zava-misy dia mandrangitra ianareo satria asa tompon'ny fahefana ny olona toananareo, tompon'ny fahefana, fa tompon'ny fahefana mampametra-panontaniana ihany hoe tena tokony ianareo ve ny teo amin'ny toerana io. Be deaibe ny teny resahana tao, tsy misy afa-tsy fanasoketana, fanaratsiana zany atoko tiako Madagasikara zany, tsy misy afa-tsy fanaratsiana ny filora valomanana. Ary raha malala fa niady tokony atao ane dia niady amin'ny fahantrany, fa niadinareo menakavy dia ny mpanohatra ihany no tena iadivanareo sy fatoanareo sy andaninareo rondoa, andaninareo fotoana ny fanaratsiana azy. Ka apatsiaka elanareo satria nisan'ny zavatra ny findresahana taony hoe taona 2024 hoe nanonga-panjakana ny filora valomanana tamin'izany fotoana zany, fa elaela moa no nresaka an'izany ry zareo. Aloha apatsiahivina kely an'ny mpiaino nao an'ireo zandry indrindrandrindra nareo lehibe mody tsy mahatadidy, mody fanina, fa nisy fifidianana tamin'izany fotoana zany tamin'ny taona 2024. Ary rehefa navoaka ny ACC tamin'izany fotoana ny voka-pifidianana dia nitarika tamin'ny salanisa 9,700 ny filora valomanana, ny kandidara valomanana. Nanarakaraka azy ny kandida Didier Ratsiraka amin'ny 4,700. Ray aloha zany nisy fifidianana tamin'izany fotoana. Fa anisan'ny zavatra nitoeriny pomba ny kandidara valomanana tamin'izany fotoana dia ny hoe tokony olany tamin'ny fiodinana voalohany zany kandida natolotra ny tiako Madagasikara izany. Teo ny nanomboka ny olana. Ka zay ny tiako apatsiahivina ny reto mpanaratsy, reto tsy mahita olazaina afa-tsy ny filora valomanana nanao zao koatra nyreny resaka hoe tsy tia tanindrana, tsy tia olona maintimainty fiodirana, mpangorokarena sy ny sisa. Araky ny teniko teo hoe mety tsy mahalala an'izany zany ro averiko indray mandeha. Nitarika tamin'ny isa salanisa 9,700 ny filora valomanana tamin'izany fotoana, mbola kandida izy tamin'izany. Ary ny fitondrana Didier Ratsiraka no nitondra tamin'izany. Namindra ny ACC io tany Matasoa rehefa nanomboka ny atao hoe tsy fakazahoana sy somary nisy korotana kely tamin'izany fotoana zany, no ny fitakiana hoe tokony ho ampitahina ireo fitanana tsoratra. Tsy naraiky hatramin'ny farany moa ny filora Ratsiraka de nietsika ny vahoaka satria nitarika amin'ny filora valomanana izay ny marina raha ny tena izy dia tokony nandresy tamin'ny fiodinana voalohany. Zay ny zava-misy tamin'ny taona 2024 fataoko hoe dinganiko ilay izy ezahako afoezina. Inona kosa no nitranga tamin'ny taona 2024 mametra-panontaniana aminareo olon'ny fitondrana, ianareo mpitondra sy ianareo ramasabomanga rehetra ireo. Nisy fifidianana ve tamin'ny taona 2024 fanontaniana napetraka aminareo? Fanontaniana ihany mbola petraka hoe be ny tanàna ianao Andriamatofiloha tamin'izany fotoana dia nitokananao ny kianjan'ny demokrasia hoe ataon'ny olona, ataon'ny mpanao politika sy ireo zay maniry aneho hevitra ara-politika dia malalaka zany. Inona ny zava-misy ankehitriny? Raha nametraka an'izany taratasy fampahafantarana teny anivon'ny prefekturana ny polisy zany izahay dia nandeha daholo ny fanehoan-kevitra any amin'ny tambazotra sosialy any amin'ny gazety sy ny sisany manao hoe ary anisan'izany koa le mpanao gazety tao amin'ny tambatra. Tamin'izany fotoana kosa izy be ny tanàna Andriamatoa Andry Rajoelina zay filoham-pirenena ankehitriny. Ka azony natao zany zay tiany makasika ny kianjan'Ambohijatovo. Fangafanana ny Andriamatoa Rajoelina moa ny kianjan'Ambohijatovo ka ho ataony amin'izay tiany anaovana azy efa endrika fandikan-dalàna, endrika tena hoe fanapara-pahefana zany. Vao manomboka ny atao hoe taorian'ny fanonganam-panjakana zany, vao nanomboka ny atao fotoan'ny mpiasany amin'ny filohan'ny tetezamita azy izay hoe taoriana ny fanonganam-panjakana, sa ilaza indray ianareo fa tsy fanonganam-panjakana ireny. Dia efa izay sady ny zavatra natao. Dia tonga ankehitriny indray olona nitoananareo ny be ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao. Dia nanametraka an'izany fangatahana zany izahay dia hoe tsy azo idirana itsony eo fa efa ho atao parka botanika hoe ary raha ny fahalalana ihany satria mba atao ihany ny tenanay mpanolo-tsaina ny tanàna tao rehefa misy ny fanapa-kevitra toy izany raisy ny be ny tanàna
tohatra ny tsy nandalo to anivon'ny filankevitry ny filankevitra munisipaly zany fandika-andalàna anankiray ihany raiky io fanapara-pahefana mandidy de manapaka mandidy de omana fa hoentina izy ty fireneny ty e raha tsy miteny ianareo aiza ianareo mpanolotsaina ny tanàna paray tsy kombakomba ianareo raha tsy manao faneho-kevitra manoloana an'izany ary tsy voavoalohany zany nataon'ireo mpitary mpitondra eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo angina fotsiny am'izao ndray ve isika vahoaka malagasy zany ny zavatra ho ataonareo nefa fangatahana tsotra ny nataonay tsy fangatahana kory ara fa fampafatarana ny anao tatitra amin'ny vahoaka n'Antananarivo makasika ny asa nataonay tena anivo ny antemera-pirenena nandritry ny taom-piasana tamin'ny taona lasa iny sy nandritry ny fivoriana ara-potoana izay nitanterahana farany teo de fironona dolo zao atsangatsy manorana rehetra zao zavatra tsy mitombona izay ny natonga tany am-boalohany nyteny tamin'ny mpiaino rehetra hoe mba enoy any e mba enoy fa tsy maninona e ho hitanareo hoe atraiza zany tena hoe etika sy deontolojia anana nyreo le mpanao gazety izay teo hoe miaro be fahatany ny fitondrana misy akehitriny de mandeha ihany koa ny any anatin'ny courrier du lecteur amina gazety anankiray izay fomba ny fitondrana ihany milaza hoe olona mpitady toerany rehefa nitondra faneho-kevitra mahakasika an'izay ihany ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahaenina de honorable Todsoa mitovitovy am'izay ny teny'le olona tao amin'ny hoe taratasy ny mpamaky tao amin'ny gazety fomba ny fitondrana ao ireo solombavam-bahoaka tim ireo olona ao anatin'ny mpanohitra dia tady seza de manamafy ny teny namana Todsoa hoe sezinona ny mbola ho tadiavinay e izay eny efa solombavam-bahoaka e inona reny mety mbola azo tadiaviny e mbo olom-bo tendry ve ho minisitra tena alohanay solombavam-bahoaka ihany ny akoatr'izay tsy hitanay hoe inona ny toerana tokony mbola ho tadiavinay ka aza mirediredy mety teny frantsay nataony tamin'izany teny amin'ny teny aminareo tena hoe tsara rafitra hita hoe tena olona manam-pahaizana satria tena vita ara-dalàna ny fehezanteny fa ny olana de izao ny ao anatiny de lainga marivo totitra fanaratsiana fankahalana dia milaza zavatra tsy mitombona ary tiako ampafatarina anareo fa ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara izay miisa 520 izahay iny am'izao fotoana satria anankiray moa tsy mahamenatra amin'ny teny an'izany nandika fitsipika de nandraisana fepetra ny sorona tsoa mpikambana itsony atao anatin'izany vondrona parlementaire zany satria araka ny teniko atoko manana ny fitsipika mifehy azy izany groupe parlementaire tim izany ka ny tiako tenenina mahakasika an'izay le hoe courrier du lecteur teo dia tady toerana fanaratsiana lazaina fampangorokarena tiako ampafatarina anao satria reny mpianakaviana raha tsy diso any nanoratra tao hoe mba fantatrao moa reto solombavam-bahoaka tim alohan'ny na solombavam-bahoaka anay aloha lefa mifampitahana fa manana ny antonasa tsirairavy izay ao misy mpisolo vava ao misy mpandraraha ao misy mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo mpampianatra mpikaroka ao misy manamboninahitra ambony samy manana ny maizy azy izay atao hoe velona tsy sanatry matikambo fa velona tamin'ny nataony velona tamin'ny ezaka nataony ary olona manana ny maizy azy zany solombavam-bahoaka zany fa tsy sanatry tonga solombavam-bahoaka vao nangorokarena ka mba hitsio kely mba te hifanatrika afaka miantso zany olona zany afaka mifanatrika am'izany isika raha hifanazava fa zay le teniko teo hoe fanaratsiana anay raha tsy lazaina mangorokarena dia mitady seza dia hoe mampiosin-draha namon'olona ianareo eny nanao an'izany ary manana profo izahay ka dia be de be ny zavatra tiano tenenina fa hivadika aloha hevitra hafa anankiray alohan'ny amaranako zao fandraisana anjara fitenenana izao mampametra-panontaniana mihitsy ny fihetsiky ny fitondra fanjakana sy ny fomba azy am'izao fotoana zao satria tatitra ny eritreretinay ho atao dia araky ny teniko teo fironona dolo za tsangatsy manorina rehetra izao misy teny frantsay hoe narsisika tsy haiko moa ahoana ny manazava azy fa raha ny fahalalako azy dia tsara tare hony le olona ohatrohatran'izay ny avinavina mihitsy raha nisy mba naniry araka taminy ny olona ny zany narsisika zany dia jery fitaratra
tena milay a zany ny olona nefa de izao ohatra ny olona tsy mba diso mihitsy zany ohatra ny olona tena hoe mahalala ny zavatra rehetra ohatra ny olona hoe tsisy oatra azy amin'ny lafiny rehetra ary na ny zavatra tsy mety ataony keo ara nefa de manana tendance izy a anilika izany any amin'ny hafa zany hoe tonga lafatra mihitsy izy raha ny fijeriny tenany jerenao nefa ny asany jerenao ny zavatra nataony ohatra ny tsy mita fa zavatra mandalo to afo milolo zany ny zava-misy amin'ny akapobeny zany itenenako azy zany hoe tsy misy zavatra hitanao vitany zao fitondrano zao zay tariany filoam-pirenena Andry Rajoelina dia ny ety amin'ny mpanohatra no iadivana tsy ny fahantrana izay fahavalo-pirenena no iadivanao fa variny ianao a miady amin'izany mpanohatra zany ataovy ny asanao fa izay tsy maintsy mitsikera rehefa misy tsy mety izay tsy natao ilaza ny zavatra atao hoe mbanety a nataonareo zay zara raha misy moa zany fa mety isy any fa tena hoe ampazato ny zavatra nampanantenainareo ka dia zany ny toetra araky ny teniko teo a afaka hoentina mamaritra ny toetoetra n'izao mpitondro zao na ny olony fitondrany zany na mpanao gazety miaradia aminy zany nareo olona mbola hoe tia kely manaradia n'izao fitondrano zao aka totanisa kely tsotsotra tokony ho tonga saina ny mpitondra am'izao fotoana zao satria araky ny teniko teo zara raha nisy tanteraka izany fampanantenana nataon'izany de milaza ianareo fa hoe leo an'izany ny vahoaky leo korotany sy ny sisa izay nge tsy manana eritreritra anakorotany fianareo no atao hoe susceptible de nisy teny efa nalaiko ohatra ty ndre mandeha ohatra ny somary iomezana kely hoe rehefa susceptible loatra ianareo a fa na io mpanao rugby manao mele io aza lazainareo fa mifosazy sy mikonikonina fanonganam-panjakana mbola iafara am'izany io aretinareo io arary-andoha am'izany eo ianareo ka izay be de be ny zavatra tiako tenenina fa nefa ny fotoana manapetra fa itianao maranako azy manao hoe raha reny ny zavatra nataonareo tamin'ny 7 sy 4 arivo izao ny zavatra ataonareo am'izao fotoana zao raha nyreny propaganda nataonareo reny a tena ohatrany hoe fiainana mitovy amin'ny any Suisse any angamba amin'ny fiainantsika afaka heritaona roa taona ty arina ohatrany tsy misy nininona vitanareo fa ho taona ny fanorenany ty fa nanao inona reo nandritra n'izay roa taona teo zay sa mbola ny fampizara le nisy gatao ny zaraina sady ngatao sa varina nametraka an'le akamakama de ohatrany tsisy mandeha am'izay izy na le raha-pirenena fa le vahoaka mitrongo vahoomana tena zara raha mihinana ka ny fanontaniana petrako aminareo ry mpitondra sy le mpanaradia azy de hoe mbola samy jery fitaratra ve ianareo am'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao mbola samy jery fitaratra ve ianareo am'izao toetra tsy fampiseho masoandro lainga fitaka ataonareo zao mbola samy jery fitaratra ve ianareo a am'izao manoloana ny fahantrany ny vahoaka malagasy izao ary indrindra ho anareo zay manana raikitra ny anivon'ireny fiangonany reny zay manambady aman-janaka samy tantara ve ianareo na samy teny am'izany zanakareo sy taranakareo zany manao hoe ohatrany nataonay atao fa tena mety samy teny ve ianareo amina asa mpitondra fivavahana any amin'ny fiangonana zay misy anareo tsirairay avy any satria misy aminareo reo mety dekona mety manana andraikitra ny anivon'ny fiangonana misy anareo avy any hoe ohatra zao ny tena fanaovana azy zao ny tena sitrapon'Andriamanitra de samy mametraka samy jery fitaratra ve ianareo na hoe samy todika raha tena mino anareo fa tena misy zany Andriamanitra zany misy le zanahary mitodika hoe miteny aminy miresaka aminy manao hoe tena netiny nataonay zanahary fa zay angamany aloha raha tena orinan'le zanako latokana dia zay ny tena olo marina manaraka eto a manaraka an'le Andriamanitra zany efa Andriamanitra kely mihitsy izahay zany ny fanontaniana apetrako satria tena tsy hitanao tsony zay fomba hitenenana ny toetranareo mpitondra ny tahotrareo mpitondra sy ny fanaratsiana tsy akijanona tsy mitsahatra ataonareo a mahakasika an'izany mpanohatra zany lazainareo fa vitsy anisy izahay lazainareo fa zao reslavy izay ko no atahoranareo e ianareo ny nampianadratsy ny taranaka sy ny fanaovana politika teto amin'ity fireneny ity tamin'ny 7 sy 4 arivo nanonga mpanjakana namono olona ianareo misy ny namanay maty misy ny olona niara-dita aminareo zay miresaka aminay am'izao fotoana zao a manao hoe zao ny nataonay ny aingatary izahay zaraina cocktail molotov izahay natao any risiri izahay ny mena vola ohatrao izahay mbola any zany olona zany
gasa hoe iandrininy ianareo vo mba iaiky, iandrininy nareo vo mba iova, fa raha mbola zany ny toetsaina lainga sy fitaka no atao. Ka de zao no ataoko teniko amin'ny olona amaranako ny teniko hoe jereo tsy maninona le arao ny fandarantsika miara-manonja, fa arao ihany koa le fandarana hoe tambatra. De anjaranareo no mitsara, anjaranareo mahita hoe iza ny tena milay, iza no milaza marina, de isika no hitsaraka. Dia zay no anjara fandraisam-pitenenana pitenenako androany a, maniry atsika rehetra mbola aritra satria mbola maromaro reo solom-bavambahoaka sy namana izay mbola hitondra fanehoan-kevitra eto a, ary manetana ny namana rehetra koa indrindra ny eo am-boribory-tany fahadimy ho tonga maro, tsy anatahotra, tsy manana eritreritra anankirotana, tsy mila gros bras, tsisy tora-bato, tsisy nininina, tsy ady ampitandro filaminana, fa dia tonga ampilaminana miainy tatitra dia mody a, tsy manimba zavatra. Ohatra ny tsika tany Amerika Siny na nitsangatsangana, tsy nitondra noditsika na de vonina sapin, tsy nisimba na nibozaky ny olona teo a, ka dia miraro soa atsika rehetra mandra-piresaka daholo indray ara, miraro soa e. Anatsika rehetra indray a, amin'izao maraina ny alakamisy izao jour-J-2 isika izao dia hiditra amin'izay resaka zay, kanefa mialohan'izay de kopakopa-tanana ho antsika rehetra zay manaraka an'ity fandaharana ity. Ianareo any Atsiranana any Diego moa zany de manangataka manokana anaovana kopakopa-tanana, de kopakopa-tanana ho anareo any Atsiranana zay manaraka marobe ianareo a manaraka an'ity fandaharana miara-manonja ity. Toy izany koa ianareo ao Mahajanga ao, ianareo mabibikely ao a, tena be dehibe koa no miteny hoe ao tsena mabibo, miteny hoe mba anaovy kopakopa-tanana kely izahay, fa zay ato dia manao fiarahana miaino amin'ity miara-manonja ty. Miara-manonja zahay a sady mivarotra, dia mandeha ny varotra, mandeha ihany koa ny commentaire be dehibe ho an'ny toerana rehetra, vohipeno, farafangana, manakara, ifanadina, maromaro izy teo, fa anaovana kopakopa-tanana manaraka indray, fa anomboka isika moa zany jour-J-2 zany hoe raha amin'ny sabotsy no atao ny tatitra zay ataony sombam-bahoaka zay lany teto am-boribory-tany anakenina eto Antananarivo. Araky ny voalazako teo dia zay zao ny malaza eraky ny tanàna, zay olona hita rehetra, zay olona miresaka rehetra de tsy misy afa-tsy ny hoe ahoana le raha misabotsy, nareo ve hoany, ahoana ny mety hitranga, ahoana ny zao, makatoky daholo ny rehetra, ohatran'le tamin'ny fitsangatsanganana ihany io. Isaorana ianareo rehetrarehetra zay manaraka ny fandaharana ary manaraka ny ina moa zany ny fepetra, ny instruction ihany koa, ny consigne rehetra. Androany tsika de efa marobe, tena marobe ny maka ny badge reny zany moa de ahitantsika hoe isika te anana an'le karatra zay famatorantsika, le karatra mena na le badge zay rahantsika tany amin'ny fitsangatsanganana reny. Mbola mitony fizarana reny androany sy rapitso dia fandaminana efa fantatritsika ihany a, fa isaorana fa ianareo de milamina na de marobe ary nareo tonga eo any de milamina. Toy izany ihany koa ny fivarotana an'le polo mbola misy hatrany a, fa mila fandamina tsara fotsiny tsika amin'ny fividianana an'ireny polo reny. Resaka fanaovana tatitra raha amin'ny sabotsy dia malaza ihany koa hoe nanao ny taratasy ny ben'ny tanàna moa zany, lefitry ny ben'ny tanàna nanao taratasy fa hoe tsy azo ampiasaina ny kianjanam-bojatoa, fa efa natao ny parc botanika moa zany, fa mezako foana le izy, zay no valiteny de hoe tsy azo ampiasaina intsony a, satria efa manomboka ny asa ao a, dia ho famerenana ny asina Antananarivo izy nanaovana ny parc botanika io. Tsika rehetra zany mieritreritra hoe ay moa le fanaovana parc botanika eo Ambojatovo no famerenana ny asin'ny Antananarivo, fa le kianjan'ny demokrasia mametraka an'le hoe kianjan'ny demokrasia eo Ambojatovo moa zany kay tsy isy dikantsony, sy tafiditra ao anatin'le langage na répertoire ny commune urbaine Antananarivo tsony zany, fa ny asin'ny Antananarivo de ny fanaovana parc botanika no zava-dehibe. Fa ny resaka demokrasia zany sy fanehoana hevitra na fanaovana tatitra de tsisy dikan'izany. Ary
ao anatin'le taratasy moa izy zany de isorana ihany satria sady miteny izy hoe ielatsiny mamerina fielatsiny indrindra tompoko izy izy a ary dia mirary mametraka ny fiararin-tsoa anareo misaotra mametraka an'le firarintsoa ny député any Miara-Manonja zay anao tatitra fa tsy maintsy ho resantsika ihany io satria manao ririndasa tsy tsaroana daholo ny rehetra marina fa ngialy mera aloha tsy anisan'ny lentolona sy nanao an'le hetsika tamin'ireny fotoana 2024 reny angambany dia tsy mahatsiaro hoe tena kianjan'ny demokrasia tokoa no nitokana ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana zao kianjan'ny demokrasia zany a natameritaona raha mbola ny ventivetesina ary no irairaina mihitsy ary zay no antony nanaovana an'le stèle ny tompokola président Zafy Albert ka ohatrany hafahafa le ahitan'le hoe le président Zafy Albert mijoalajoala na iafiafy ao anatin'le parc botanique zay lasa miova ho zay zany le endriky le Antananarivo eto Antananarivo marina fa tsy ampy hazo tsy ampy zava-maitso eto amin'ity Antananarivo ity nefa io kianjana Ambojatovo io zany mba anisan'ny verdure eto Antananarivo renivohitra misy hazo maniry misy bozaka tsara fa izavatra fantatra amin'izao fotoana zao de iazakazahana manao an'le travaux nomena le consigne aingana fefena tafo fanitso ny sisa ny soroana ny bozaka sy ny sisa de tena ampisehoana tokoa fa mandeha le asa tsy maninona zany raha ohatra ka tena de bonne foi fa raha ohatra ka tsy zay le izy de tsy maintsy resantsika fa tsy zay ngamany tena votoantondresaka hoe parc botanique ave kianjan'ny demokrasia inona ny ambony inona ny important inona ny zavatra tokony ho atao fa ny zavatra mifantatra fotsiny hatramin'izao mbola tsy maty zany nanaovana ny hoe kianjan'ny demokrasia any Ambojatovo zany ka io natao parc botanique araky ny teneniko omaly hoy aho hoe raha tape amin'ny Google tsika de mitady hoe parc botanique de any amin'ny Tsimbazaza no asehony ary efa miteny hoe kianjan'ny demokrasia de eo Ambojatovo no asehony ka tsy fantatra hoe ahoana ny fomba anoronan'ny olona zany zay zavatra zay rehefa mitranga aoriana kely eo fa am'ty aloha mino aho fa raha afaka kapitso a raha misabotsy zany mbola tsy vitsy zany parc botanique zany mbola tsisy nininona hoe manakana ny tsy anaovana tatitra eo ny fefanitso no nataonareo mety an'elombelona mety an'elongelona le olona nivelan'le fefy vy tsy ahitan'le olona ny ao anatiny mety tsy tafiditra ao anatin'io daholo koa ny olona de tsy maintsy déborde ihany koa ka tonga am'le sangisangy ny ankizy le manao le hoe misy an'le hira tamin'ny mbola kely reny manao hoe ataontsika hoe à la ronde de milieu sans rire et sans parler zany hoe io didina n'io kianjana Ambojatovo io zany ny vahoaka zay ianao an'le tatitra de tsy mbola fantatra hoe na aiza ny toerana isana ikabary a sy anao an'le tatitra na izany na tsy zany ara dia eno moa zany hoe ny teny ny ngialemera hoe nga tsy misy toerana hafa efa tsy azo ampiasaina tsony eo amin'ny kianjana Ambojatovo sy ny sisa de mamaly an'le fanontaniana omaly ihany aho hoe fa maninona moa tsy maintsy atao Ambojatovo de nanteny aho omaly hoe satria Ambojatovo de ao anatin'ny boriboritany voalohany zay misy ny tenako kanefa moa rehefa tsy hoe ozy izy nareo hoe tsy atao Ambojatovo tsy mampaninona anay mihitsy ange zany e ataonay any amin'ny toerana hafa eo ambanimbany kely eo nge de efa toerana malalaka eo e de toy izy tsika amin'iny place Golety iny amin'iny miditra midina amin'ny RMA iny de mitanjozotry tsika de misy esplanade eo mbola boriboritany voalohany io tonga ery am'le toerana malaza ery tsika de eo amin'ny 13 mai eo amin'ny parvis eo teo am'le nanaovan'le député 73 an'le hetsika mihitsy mbola boriboritany voalohany io ary vonaika tena mety tena mety tanteraka mihitsy ka rehefa zany zay de eto anomboka hitenin'ny olona hoe tsy Ambojatovo tsony nanaovantsika anazy satria be ny tanàna tsy mety anaovana an'le izy satria hoe parc botanique io a tsy azo ampiasaina tsony de andeha hidina ery ambany ery tsika mino afa antonona tsika rehetra zany kianjan'ny 13 mai manontolo zany de aleo zany ataontsika eny amin'ny kianjan'ny 13 mai io olo-dehibe samy tompona ndraikitra tsika de zay le izy ny zavatra resahako eto dia le
maramara le amaramara ny saina. Zay efa ny teny hoe aza presena anao zavatra hafa, aza atosika anao zavatra hafa, aza sous-estimena, aza poussena anao zavatra hafa, satria tsy zay le tanjona. Ny vahoaka rehefa atao ohatrin'io de tadidio tsara fa ny zavatra mifanohitra an'izay no ataony. Ary tsika efa miteny eto hoe efa menamena daholo ny zavatra rehetra, efa manonjanonja daholo ny zavatra rehetrarehetra, dia mila mitandrina daholo ny rehetra. Eto ndray zany moa zany be ny tanàna ndray zany no manosika ndray hiala eo amin'le toerana kianjam-bojatovo, satria anazy ny tanàna de kisakitsika ao anatin'ny boriboritany voalohany ihany. Tsy maninona vao tena miarranger, tena isorana mihitsy amin'izay lafin'izay dia ho antsika rehetra zany de ovaitsika eo amin'ny kianjan'ny 13 mai ty raharaha ty. Ka ho an'ny mpitandro filaminana mety mbola iresaka ndray ny mpitandro filaminana androany hariva na rehefa vita ny fandaharana na rapitso zoma hoe zao ndray ny zavatra ho atao, de ny anay tsotra ihany. Zahay tsy mitady ady amin'izaniza ary zay tsy mila affrontement amin'izaniza. Ny vahoaka malagasy aza rangitina, aza mpifanindranina. Tsy mety zany. Kanefa rehefa tsy maintsy izotra amin'izay dia aza atao aty aminay, navadika aty aminay ny antony mahatonga an'izay. Lasa misy provocation amin'izay rafin'izay. Miprovokeny izahay hanao zavatra tsy tokony ho atao. Provokeny izahay hiteny zavatra tsy tokony ho tenenina, ary provokeny hanao fihetsika tsy tokony ho atao. Ka mino fa samy olona mieno ny feon'ny fieritreretany daholo, na mpitandro filaminana, na ny tompona ndraikitra rehetra, na iza izy. Fa izay kosa efa milaza fotsiny, tena ampahendrena, ampanetretena no ilazainay fa zay de vonina tanteraka. Tena vonina tanteraka. De zay ampitaitsika amin'ny rehetra zany. Miantso ny vahoaka rehetra zay eniny tatitra ianareo rehetra zay efa niteny ho avy. Aleotsika rehetra samy mieno ny toromarika rehetra zany, fa niteny monsieur le maire hoe tsy atao eo ambojatovo le izy fa efa manomboka mamboly bozaka sy mamboly zava-maniry izy zany, na mbola tsy manomboka raha le izy fa mbola travaux kelikely ny eo. Fa misy baiko any hoe fefeo malakilaky de ataovy malakilaky ny fananganana zavatra eto anakanana ny député anao tatitra. Dia zao za ndray lasa mieritreritra hoe so de mba commenter nga le maire ihany koa le izy ary so de manosika amin'ny Miara-Manonja ihany koa izy vonaika anonja bebe kokoa. Asa aloha fa de fantaninany ihany no apetrako. Araka nefa voalazako teo de hoe zava-dehibe loatra ny anaovana ny tatitra io. Zava-dehibe loatra ny fanetrehana amin'ny vahoaka ny Antananarivo sy ny manodidina rehetra zay ho avy eo. Zava-dehibe loatra ny anaovana ny tatitra io. Ary mampatsiahy ny tantara satria tamin'ny 73 député 21 avril 2018 ny député rehetra teto amin'ny boriboritany enina nanao tatitra fao be. Gaga mantsy niteny ny André Ramatoa lehibe ny antemera-pirenena de hoe mila fangatahana lalana rehefa anao tatitra fao be. Toy ia hoe madame la présidente tsika niaraka nanao tatitra sy nidina teo tsy naka autorisation tamin'izy tsika fa tonga tsika de nidina. Ary ny sakana le mpitandro filaminana tsika lefa andeha hivoaka tao amin'ny tranon'ny commune tery akaikin'ny ministère amponina. Ny vaty-sainy tsika nanao bras dessus daholo ny rehetrarehetra, ary ny miaramila efa niatrana teo ambavady nisy atsika natahotra daholo tamin'izany satria narangaranga ny basy. Fa rehefa nivoaka tsika niaraka tamin'ny samboady tsy nanana autorisation, tonga teny amin'ny 13 mai namaky barrage daholo ny namana rehetrarehetra tamin'izany. Azadino reny zavatra nitranga reny, tsy nila autorisation reny, ary jurisprudence reny zavatra reny. Na jurisprudence ary na tsy nisy ary jurisprudence, mazava koa ny texte, ny lalàna mametraka fa mampafantatra amin'ny autorité administrative rehefa anao tatitra ny solombavam-bahoaka. Vitanay amin'ny atsakany sy andavany zay. Ny autorité administrative eto amin'ity faritanina Antananarivo renivohitra aty dia ny préfet de police vita somatsara zany ary tafapetraka aloha be tamin'ny latsinainy de efa tafapetraka ny taratasy tao amin'ny préfet ny Antananarivo. Tsy
itendray ny préfet fa hoe tsy ampy fotoana nametrahanareo ny taratasy fampahafantarana io aloha be ary io mba ahafahanareo maka ny disposition ndrasana aminareo dia ny fandaminana miaraka mpitandro filaminana eto maveriko tsara ny mpitandro filaminana aza atao hoerim-panoretana oatra nanaovanareo anyreny zanaka sy zandry tany vodovorona reny aza vela ifanandrina aminay sy ny vahoaka ny mpitandro filaminana fa endrena ho anareo fa endrena ho an'ny rehetra ny mametraka ny mpitandro filaminana amin'ny toerana tena sahaza azy satria izy ninina dia ho an'ny tanindrazana izy ninina tsy ny teny hoe ho an'ny mpitondra ninina ny mpitandro filaminana ho an'ny tanindrazana ka misy mpitondra eo dia mpitondra oka tsy ampanaonao foana n'le mpitandro filaminana apetrao amin'ny toerana misy anazy amin'izay le mpitandro filaminana mba hajao amin'izay le mpitandro filaminana amin'ny toerana sahaza anazy mpitandro filaminana tsika ve de tsy mba malala menatra nosy morisy kely etsakaikytsika reto jerenke filaminana na dia misy ny fidinana an-dalambe eto tsetsatsetsatsyaritra nresako eto hoe mandeha mivoaka any anatin'ny vaovao an'ny Mediapart any hoe misy fandraisana amin'ny fitondrana malagasy le mpitondra any Maurice le gouvernement satria manana fandraisana hafahafa inona moa no mahatonga an'le vahoaka ny Mauricianina midina an-dalambe mitaky ny fanalana an'le gouvernement le prime ministre zay lazainy fa mafia manao zavatra tsy mety oatra ny atao eto Madagasikara amin'ireny fanondranana an'ireny volamena reny ka any anatin'ny Mediapart ho an'ny rehetra zay afaka mijery an'ireny vaovao any anatin'ny tambajotra serasera reny de ho hitantsika any zany hoe misy fandraisana resaka mafia Madagasikara sy Maurice dia zay zavatra zay no sariako ny saintsika rehetra hoe Mauricianina masamy midina any an-dalambe ny mpitandro filaminana ny tena manaja tanteraka ny toerana misy anazy manaja tena hoe mpitandro filaminana izy mitandro ny vahoaka sy ny fananany de ho ambakan'izany fe mpitandro filaminana eto Madagasikara ho ambakan'izany fe ianareo tompona andraikitra eto efa nafinaritra an'le vahoaka na ianao an'le tompona andraikitry ny filaminana tam'le ny teny hoe tsy misy an'izany fanafarana mercenaire zany teto tsy misy fanafarana an'izany fitaovam-pidiana mahery vaika zany teto fa laingy zany de zavatra ohatr'ireny no andrasan'le vahoaka malagasy aminareo mpitandro filaminana le hijoroanareo fa tena nanao fianananareo ho an'ny tandrazana fa indrindrandrindra tsy kitikitika sanatry mivava na anao aherisetra amin'izay vahoaka tonga anao tatotra eo tsy ho an'le vahoaka fotsiny fa ho an'le solombavambahoaka indrindrandrindra satria solombavambahoaka anao tatotra io lalam-panorenana ny lalàna no mamela anazy manery azy anao an'izay tatotra zay ary solombavambahoaka anao samboady solombavambahoaka anao samboady ohatran'le natao tamin'le nanao an'le 21 avril ny arahana tamin'ny 73 député iny samboady iny no ahafantarana fa solombavambahoaka tsika misy an'iny sainam-pirenena iny ho an'ny firenena ihany koa ny solombavambahoaka ka oka tsy ho disotsika amin'ny zavatra zay atao ho an'ny tompona andraikitra isatsokadiny hatrany amin'ny prime ministre zay tompona andraikitra voalohany amin'ny OMC de ho hitantsika eo ina no andraikitry ny emo farana ny emo natina ina nareo tompona andraikitra isanambaratongany fa zay zavatra zay no tiako ho resahana mafy hoe tsy emotra rehefa tsy avela makao ambojatovo misaka eo amin'ny 13 mai de aleo samy mandray ny andraikiny daholo tsika rehetrarehetra samy afaka mievite an'izany affrontement zany samy afaka mievite an'izany fanafitohinana zany misy moa ny lalàna rehefa any amin'ny fitsarana tamin'ny fotoan'andro zay rehefa misy zavatra atao any amin'ny fitsarana any misy fitoriana ataon'ny olona de hoe iza no natonga an'le fanafitohinana raha ohatra nisy olona niady de hoe iza nanao an'le provocation dia lasa responsabilité exclusive an'le anankiray nanao provocation le izy mety ho partager fa mety hoe ny atsasany mety possible zany mety hoe fitopolo isanjato 70% 70 na 30% arakaraka io fa mila proportionnel amin'ny zavatra mitranga ny zavatra ataon'ny mpitandro filaminana raha vahoaka milamina solombavambahoaka milamina amin'ny eo de tokony milamina ihany koa mpitandro filaminana ka zay mino
ary manentana ny vahoakanay ho ilamina, azo alamina. Ary zay tena miteny mihitsy hoe matoky ny olona rehetra zay. Inona ny tsy nitenenina tamintsika talohan'ireny nao fitsangatsanganana reny. Anakorotanareo hoe andeha ho eny amin'ny 13 mai nareo hoe vily lalana ry nareo hoe zay fa miteny fa hitsangatsangana zay de hitsangatsangana. Marina fa nasiana suspense hatramin'ny farany hoe aiza le toerana. Raha ohatra mpanao baolina moa zany de nasiana dribble kely de feinte kely tamin'ny zavatra kely madinidinika ohatr'izany de nikorotana tanteraka mihitsy nareo rehetra de niteniteny foana lasa hatramin'ny hoe tsy azo atao mitsangatsangana. Fa amity indray tsy natao an'izay tsoa tena nitsorina. Ho Ambojatovo zay de anao tatitra zay. Mbola afaka tenenina keo ary afaka manampy ny commune urbaine Antananarivo zay amboly zavatra eo e. Amboly hazo na voninkazo endémique zay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara, afaka manampy an'izany keo, afaka mametanana an'izany zay, afaka manampy an'ilay entreprise manao an'izany keo zay. De ho avy eo koa zany zay amboly hazo. Efa niteny ege zany misangisangy tany hoe aza de aza atao ohatran'io le préfet n'Antananarivo ry maître Yanitra fa lasa tena tsy matory mihitsy izy, mitsangamboly mihitsy izy vao nitenenina hoe ho Ambojatovo. Fa tsy maninona, afaka makao ny ampahany aminay ndraiky io de mamboly hazo, mamboly voninkazo, mamboly zay maha-botanika an'io parc io raha zay ny dadavinareo. Fa de atao hoana indray zany aloha le stèle-ny professeur Zafy ataonareo anatin'le parc botanika ao. De ho atao aiza le plaque nanaovana inauguration iny hoe kianjan'ny demokrasia ho alefa makaizandray iny. Sa ho ho esorina zay no analana azy de afindranay ery amin'ny 13 mai ery. Fa zay indray zany no andeha hanokatra n'io kianjan'ny 13 mai io, ho tokanana kosa io arinao ataonay kianjan'ny demokratia, kianjan'ny demokrasia. Tena izy. Satria misy zavatra mampime koa any anatin'le tambajotra serasera sy any amin'zareo le tambabe reto. Tsy nahazo client, tsy nahazo olona manaraka le fandaharanareo de niala tsikelikely le mpanao gazety sy le mpanentana de lany koa le vola na tsy voaloko le volan'le radio mivarotra ny radio antao. De lasa hoe ho averina iny anaran'ity de ataonay inona moa izy teo tambatra Miara-Manonja tena izy sa inona izy teo de tena mety sa tena copie-coller zany nge tena mampimenareo tena ohatr'izany le fomba fitondrana de zavatra ridicule ohatr'izany foana ny zavatra atao. Mangalatahaka foana fa tsy mahay tena very tanteraka. Ataon'ny olona fimezana fotsiny mitady blague ara moa ataoko maika fa mahita zavatra ohatran'ireny tena vonaika tapatsinay fotsiny ny olona mahita an'ilay izy fa de zay moa nareo de efa fantatry ny olona ohatr'ireny. De zavatra zay no zavatra tiana hoentina eto hoe ny zavatra ho atao raha amin'ny sabotsy de efa mazava. Tsika ianao tatitra ary eny tatitra, hoento ny akanjo, hoento ny polo, hoento ny badge, hoento ny karatra menantsika, ino no afantarana hoe fa isika samitsika io. Misy olona any te anao provocation antsika te anao an'izao koa izy atao tsy manina tongava raha masana reo e. Invitenay mihitsy nareo tongava fa aza manao ny akanjonay fotsiny fa naovy ny akanjonareo. Zay tongava. Tananarivo ange tsy anay rery ary Tananarivo tsy Madagasikara tsy Tananarivo fotsiny. Ho hitanareo eo le 6% lazainareo io. Ho hitanareo eo tsara io 6% nareo io lazainareo lava io. Zay mandeha maly androany maraina alohany tongavana aty mifanena amin'ny olona rehetrarehetra tsisy afa-tsy zany ny resaka. De ny resaka aveo hoe ngatsy nandeha ny radio fa maninona zao ny anina tsy haninay tamin'ny radio Miara-Manonja, ny radio soa tsy haninay nandeha fa tsy haninay ny Z radio satria le tamin'ny orana no nareo anazy reny le nanaovana brouillage maximum. Fa nareo fa mampiseho ny limite nareo, tena faraky ny limite nareo. Limite moa zany efa naseho nareo de isan'andro san'andro scandale foana ny zavatra miseho, mbola tsy nisy ohatran'ity fitondram-panjakana ty. Fa androany de mbola efa hatramin'ny omaly moa zany maly après-midi, maly alina, androany maraina de io ny resaka hoe inona indray ty resaka BM ty. Le Banque mondiale ty resako ty Banque mondiale le resako io fa sao nareo mieritreritra zavatra hafa. Banque mondiale indray ty le efa niteneniny député fidèle teo le izy fa dia tefaka mandrivorivo tena gifle
mafy de mafy tefa tsofina zay indray ny azon'le gouvernement afa-baraka mihitsy ty Madagasikara ty anaovanareo anazy menatra zay anaovanareo an'le Madagasikara viraviraina ohatr' zany zay la mahatonga anay manonja mihitsy e le fitondrana amin'ny firenena mihitsy no mahatezitra anay aminareo fa maninona ary no vetavetainareo ohatr' zao ty fireneny ty lazaina fa tsy ilainareo ny BM tsy ilainareo ny Banque mondiale tsy ilainareo ny FMI lazaina fa jireny tsy ampandrosanareo nefa tsy maintsy mandady lady fa zao tratra foana ny marina tadiditsika tamin'ny herintaona tamin'ny volana juillet 2020 tao anatin'ny coronavirus tamin'ny ady tamin'ny coronavirus ireny tsika filoham-pirenena nge nidedaka be tamin'ireny fotoana ireny ny teny hoe tena tsy nisy fitondram-panjakana tena tiany ny mpamatsy vola ohatr' zao manana ny credibilité tsika satria mahay mitantantsika manao ny mangarahary tsika natao daholo zao fandokatena tena natao zao rehetrarehetra zao fandokatena tena zany tena hoe nandokatena ohatran'ireny papelika reny fa tena menatra ianao aika tao ambadika reny ke de zavatra lainga daholo tratra ihany zao ny marina aika tsika ty zany de mifahanandalitra vaoka malagasy mifahanandalitra ndray satria tamin'ireny fotoana reny de natao daholo azo vola be deabe tsika e mbola tsy nisy firenena mbola tsy nisy fitondrana nazo vola be tamin'ny Banque mondiale sy ny FMI ohatra tsika fa mbola nisy conditionnalité fepetra be deabe nge le fomba fazahoana vola tsy azo tonga de eo io fa le fepetra rehetrarehetra tsy nafenina tsika malagasy efa tamin'izany fotoana zany no kay nefa nyresahany ty resaka jirama ty le resaka vérité de prix resaka vidin-jiro sy rano nahodikodynsika nahodikodyna délestage nahodikodyna tamin'ny resaka rano tapaka sy ny sisa zao mivoaka ny marina kay io izy io raha tsy mahay teny frantsay moa zany de mitadava mpampianatra manao traduction amin'ny teny gasy ho an'le mpitondra resaka io fa tsy ho mivoaka malagasy a fa tena tefaka mandrivoivo io zavatra mitranga io ay ve zany le fitondram-panjakana efa nanaiky tany amin'ny Banque mondiale hoe ho ampiakarina amin'ny vidiny tena izy ny resaka vidin-jiro e fa nafenipenina nataon'izao nafenipenina rehetrarehetra zao de modiny bedesina le directeur général ny jirama mibedesina teo masony olona rehetrarehetra meka 48 heures anao ampidinana ny vidin'io facture io mamerina ny vidin-jiro a tamin'ny vidiny teo aloha cinéma natao io zandray aloha de tsy mino an'le hoe tsy mahafantatra an'izany ny filoham-pirenena na hoe napolisatra anazy na tsy nampalalana anazy ny tena misy fa olona mitondra zany maîtriser ny information rehetrarehetra raha tsy hoe angamba le mpanolo-tsaina le andiam-behivavy be deabe ao anatin'ny lapa tsy mameny information satria olona tsisy manana traikefa politika zany tsy manana an'izany traikefa amin'ny fiainana zany akory resaka blinblinna ny be deabe ao resaka teneny namana hoe resaka talon sy maquillage tsy mahalala an'izany culture politika zany tsy mahalala an'izany information culture resaka Banque mondiale resaka économique zany tsy manana an'izany reo ka normal raha ohatra ka zao ny zavatra mitranga hoe mazo tefa tsofana any amin'ny ministre ny finance moa zany no nalefa ny taratasin'ny Banque mondiale le tompona andraikitry ny directeur ny firenena ty Mozambique Madagascar Comore Maldives Seychelles région ty Afrique dia menatra ianao mahita hoe resaka 75 millions de dollars no resaka azahoana tefa tsofina ohatr' zany fa mety ho vototra koa izy hoe déchéance ny financement ny 400 millions de dollars no ny adalana tsy fahaizana tsy fanarahana ny zavatra efa tsy fanarahana ny lalana tokony efa nizorana sy ny efa programa efa tokony natao zay fotsiny le izy asiny mbola atao anatin'izay koa ny tsy fahalalam-pomba ihany koa satria hoe resaka simple email menatra ianao hoe zany ny zavatra resahan'le directeur ny Banque mondiale amin'le tompona ndraiky mpanjakana hoe zany ny taratasa lefa ny jirama nge misy ministère de tutelle eo e ary misy ministère finance koa miaraka aminy raha vao resaka findramam-bola zany de tsy mba nisy mifampiresaka ve ny tao anatiny tao fa miaraka jamba mifampitatana daholo io moa efa nitenena foana le ministre le DG any jirama nge efa ministre tari ihany no nampidirina natao DG aty e
fa le zavatra atao ao manala baraka n'le malagasy sy ny firenena manontolo mihitsy. Raha nareo rery no mizaka n'le izy de anareo le izy. Fa zay rehetrarehetra miteny de menatra hoe fa inona indray ty zavatra mitranga ty. De zay zany aloha le izy fa de samy miaraka mizaka n'le izy eto fa ianareo no mitondra aloha fa mimpanohitra soa ihany fa misy an'ity miara-manonja ity ahafahana miteny ny zavatra rehetrarehetra. Ahafahana mba miteny hoe miara-manonja tsy tompona andraikitra amin'izany, ny mpanohitra tsy tompona andraikitra amin'ny zavatra ny adalanareo, tsy mikautionner ny adalanareo. Zay no mahatonga anay nitabataba foana. Io nge mamerary ny anay daholo ny profo rehetrarehetra zao. Ny FMI mitovy ny zavatra nylazainay no namafisiny FMI. Io ndray Banque mondiale de mamerary ny an'le miara-manonja sy ny mpanohitra. De inona ndray mbola lazaina fa manakorotana zay. Mbola mandainga indray zay. Sa ve tsaona nataon'le directeur ny Banque mondiale ndray ty de samboriko izy de katrao. Hanaovy convocation ko manala baraka anareo izy, manakorotana anareo. Zay le zavatra tena mampiteny mona mihitsy ny zavatra misy. Eto amin'ity firenena ity dia tsy misy zany korotana zany. Fa ny mpitondra no mikorotana ary manakorotana. Mpitondra amin'izao fotoana zao manakorotana ny saim-bahoaka, manakorotana ny firenena mihitsy. Ny gabraraka ataonareo manakorotana firenena. Ny trafic d'or ataonareo, ny gold gate, manakorotana firenena. Zao de enitsika tamin'ny omaly nanao conférence de presse ny Saint-Pidou syndicat ny mpiasan'ny douane. Dia inona ny zavatra nyteneniny? Dia miprofo nitoaka mitendany ihany koa reny zavatra nyteneniny. Zahay teto de niteny foana hoe le pirina kely rehetra no samborinareo de gadrainareo, fa le gros poisson avelanareo mandehandeha mirihary ary mbola mibaiko ny firenena. Zany nge le mampikorotana ny firenena eto e. Olona tsy mpitondra ny firenena no mibaiko ny firenena eto ary mibaiko an'le filoham-pirenena sy ny tompon'andraikitrim-panjakana rehetra ao anatin'ny gouvernemanta. Zany mampikorotana firenena eto. Tsy sahinareo akory na mikitika na de kely oatra n'iny ara zany olona zany. Saint-Pidou io hitany miaro ny namany izy. Miaro ny namany izy satria zay teto ny teny hoe leveo ny immunité an'le douanier. Satria mandena ankety io douanier io no mahafantatra ny secret rehetra mikasika an'io fanaovana trafika io. Efa manambana ngery zareo hoe hiteny mariny. Fa ny mety amin'ny mampalahelo fotsiny de hoe ho gadrainareo indray eo lefanareo ny tsy hafa ohatran'ireo namana efa maro be any amponja amin'izao fotoana zao le mpiasan'ny douane io. Tsy ireo olona reo no tompona andraikitra sy nanao an'le trafic d'or. Ny tompona andraikitra voalohany amin'io de ny tompony volamena. Ny ainga vaiza volamena teto Madagasikara ozy izy tsika. Teto Madagasikara ozy izy ny gouvernement. Teto Madagasikara ozy izy ministre ny fitsarana. Zay no mahatonga tsika no mitaky an'le volamena any Afrique du Sud. Tamin'ny voalohany narirarira avy any Mali napotra vandray ny société hoe Perpia avy any Dubai natao daholo zao cinéma rehetrarehetra zao fa tsy manakona an'izany affaire gold gate zany mihitsy io. Tsika mbola miandry foana le olona mibaiko ny firenena teneno amin'izay le izy hoe io ny tompony ty volamena ty. Aza miandry le vahoaka manonja rano sabotsy. Efa trop tard amin'izany. Efa henonay daholo nge le resaka hoe nangoronetany ihany lasa nandeha miafina ry tanàna ry daholo rakoto sy rabe. Misy efa nalefa nakany amin'ny faritra misy efa ho alefa any ivelany any ivelany nge be de be ny corona eto Madagasikara misy fa mbola azo efina ihany. Fa ndeha hitady aretina any ivelany ihany amin'ny fandosirana amin'ny zavatra mety hitranga. Zay aloha tsy miteny mihitsy hoe izy korotana raha amin'ny hoe anakorotana raha amin'ny sabotsy nareo rehetrarehetra ihany no fa anakorotanao de nareo ihany no mahatonga an'izao zavatra mitranga rehetrarehetra zao. Ny zavatra tsy manjary rehetra ataon'ny fitondram-panjakana de mivoaka foana ary zay zavatra zay no mahatonga ny miara-manonja miteny ary tsy mitsahatra miteny
any moa misy miteny foana hoe arynareo zao de mahita zavatra ho lazaina foana de isaoran'Andriamanitra, tena misaotra an'Andriamanitra izahay fa omeny anay ny saina, omeny anay ny fanahy masina, ahafahanay miteny ny zavatra marina. Isaoranay ianareo ary tsy mitsahatra izay misaotra an'Andriamanitra lehibe meny an'izao fotoanandro zao mbola ahafahanay manao an'izao fandaharana zao mampita ny vaovao aminareo izay mihaino anay. Misaotra anazy lehibe izahay satria mbola meny fahasalamana ihany koa na misy arany somary maroforofy aminay amin'ny sasasasany aminay. Mbola misaotra anazy ihany koa satria ianareo rehetra izay any tokantrano any n'aiza n'aiza toerana misy anareo any dia mbola mitondra mbavaka anay. Maly mbola niteny maly niteny hoe misy manao rojom-bavaka any, misy mivavaka any, misy mandohalika, misy manao fivadikanina. Isaorana daholo nareo rehetrarehetra. Ianareo rehetra tsy akanavaka, ny finoana rehetra manana ny Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra, Andriamanitra tsika, Andriamanitra tompontsika. Afaka manao an'izany fivadikanina sy fivavahana izany ho tondram-bavaka an'ity firenena ty, mitondram-bavaka anay izay manao an'ity fandarana ity, mitondram-bavaka ny zavatra ho atao raha misabotsy, mitondram-bavaka andreo mpitandro filaminanareo satria ady miratsy no ataontsika, ady midevolo no ataontsika. Ilantsika tena etsonan'Andriamanitra zany, ilantsika rehetra manambatra vavaka zany, na inona finoantsika tsirairay avy. Fa ady ty tena ady midevolo araka ny tenenina teo satria misy mitena hoe ifofony ainy. Eto moa de mbola averiko foana hoe ao anatin'io fitondram-panjakana io nge misy olona zay no anjara asany amin'izao fotoana zao tsy manao asana minisitra izy misetrasetra. Henonay zao dia misy mitady nalofa trano eny akaikikaiky ny filora valomanana eny, tsy lavitra ny filora valomanana iny akady vato sy faravohitra iny. Nofaina ny tranobe anankiray atao fanaraha-maso fotsiny ny olona miditra sy mivoaka sy ny mouvement rehetrarehetra manodidina ny trano président Ravalomanana. Alaina sary, intimidena zay olona mandeha ao. Zay kosa aloha tsy menatra amin'izany, voaka miditra ao zay solombavam-bahoaka zay ao ny président ny Tim, zay dia député Tim izay. Ao ny président ny Rodobe mpanohitra. Inona ny mahagaga an'izany? Zavatra tsy tokony hisy olana zany. Fa atao daholo zao intimidation rehetrarehetra zao. Alaina ny tomobile apetraka etsy sy eroa manaraka n'iny sisiny arabe rehetrarehetra iny, pitsikilo daholo ny ao anatiny, mitaingina moto, manara-maso ny mouvement rehetrarehetra eo. Fa inona ary ty ataonareo ty? Nareo nge manakorotana ny zavatra, ny fiainana tsy tokony korotany. Zavatra normal be ny asa nataon'ny mpanohitra. Tsy atao isafosafo anareo izy fa atao itsikeranareo izy. Ka maninona no tsikoliovina ohatran'iny? Raha masamby seo masoandro de misampy de miseho mihitsy hoe tia renseignements généraux aty. Fa tsy miafina ao anatin'ny tomobile maintimainty de mipetraka eo manomboka maraina mandraparivin'ny andro. Apetraka eo ny 4x4 ny hémorrague. Alaina sary rakoto sy rabe izay mandalo sy miditra eo. Zay aloha tsy menatra amin'izany. Ngary tsy miafina ny amin'izany. Mieritreritra ratsy satria mieritreritra ratsy nareo rehetrarehetra. Nongam-panjakana hony, nao an'izao hony. Le ohatrany nataonareo tamin'ny 2009 no miantehanareo manaraka manenjika ny eritreritrareo io. Hoe tamin'ny 2009 zay ohatr' zao no nataonay, nanao an'izao zay mivory tary zay, nanao an'izao zay. Naga fitaovam-piavidiny zay, nanao stratégie ohatr' zao zavatra natao, nanao an'ireny zavatra tamin'ny 26 janvier 2009 reny landinoara reny. De reny zavatra reny mitamberina ao anatin'ny sainareo. Aleo enjehan'ny omby masika to zay enjehan'ny eritreriny. Reny zavatra reny tadidio tsara fa tsy adino mandrakizay ny zavatra nataonareo reny. Tsy adino mandrakizay reny zavatra mitranga reny. Fa amin'izao fotoana zao mikorotana ny firenena hoy ianareo. Lazainareo fa mpanakorotana zay. Fa ny manakorotana anareo de ny fiainanareo saminareo ihany manakorotana anareo ao. Tsy mahasahakory mandonda tabatra ny filoham-pirenena amin'le olona lasa super président eto amin'ity firenena ity. Ny atao Miara-Manonja indray no mahasaha mandonda tabatra.
hoe tsy mety zany zavatra zany fa maninona atao oatra zao ny are-pirenena fa maninona no atao oatra zao ny vahoaka malagasy maninona mpianatra darofana bomba lacrymogène maninona miparamety darofana bomba lacrymogène maninona no tena traitena ohatrany tena ohatran'ireny tsy olombelona reny ny vahoaka sahirana amiko iaho hoe manao kalitsinjo anareo fa ireny de fekena fa mantra tanteraka ary tena nampidirinareo kizo any anatin'ny fahantrana farak'izay laliny Madagasikara zany no maha champion anareo de zay indreo hoy iaho hoe raha ireny no rehavanareo de tena mety zavatra ratsy ohatran'ireny miaino ny fitarainany olona rehetrarehetra maro be ny olona any amin'ny faritra iva rehetra zay ko anaova kopakopa tanana zay mitaraina isan'andro fa na le vary asainareo laharana isan'andro io ary le vola ividianan'le vary asainareo mbola ilarana io ohatrany tamin'ny fotoan'andro sosialisma io dia mampitomany an'ireo vahoaka reo tsy mahita vahaolana nareo fa rehefa miara-manonja no mitabataba isan'andro eto haikay mahita vola ihany ahafahana mandeha mamakely ny olany zay avo feo tsy ny rehetrarehetra no mahazo ny vahaolana fa zay avo feo ihany ka ho anareo rehetrarehetra zay mitokana de ataovy avoavo kokoa ny feo anareo mba hoen'le mpitondra fanjakana aloha fa dia isorana miara-manonja fa izahay moa zany teto de nanao avoka ho anareo rehetrarehetra zay mahasolo-bavambahoaka anay teto nanao avoka ny olona rehetra zay sahirana ny manana olana ny karazan'asa rehetrarehetra zay tratry ny fahasahiranana sy ny atsozay natao fitondram-panjakana nanao solo-vavanareo zay rehetra teto satria raha tsy nitabataba teto zahay dia tsy nasany hetsika nareo satria zay nietsika de nasian'ny olona bomba lacrymogène ny fanampy isika tamin'ny zavatra natao ary zahay de miteny foana hoe namakilay ary nanapototra ny vay ihany koa amin'ny zavatra rehetrarehetra zay mitranga reny dia zay no tenena foana hoe ny fitondram-panjakana zao tratra amin'iny resaka taratasy ny banque mondiale iny tratra satria zay le incompétence totale olona incompétent daholo ny olona ao anatiny le gouvernement de io ny vokany de zao hoe inona ny vahaolana tsika vahoaka no miaraka mamaly an'izay ny aoriana zavatra tenena aorianan'izay indray de zao misy fanomezam-baovao zay tiana zaraina amintsika rehetra eto satria makasika ny ORTM izy ty zany makasika an'le ministre ny serasera tsy le banque mondiale makasika ny fitaraina nareo amin'ny ORTM ty zavatra ty satria marary anareo le izy matotonga aty aminay aty de zay zavatra zay no tsara zaraina amintsika rehetra satria le tatitra ny fitarainana avy amin'ny mpiasa ny ORTM io zany dia zao hoe nangina foana zahay ozy izy hatramin'izay nangina foana zay satria zay mihetsika dia rahona ny ramatoa ministra ny serasera le ramatoa ministra ny serasera de tapohany nahazo fahefana dia manao ny zavatra tsy fanao rehetrarehetra zao tafiditra ao anatin'le nyresaka teo hoe izy le manofa n'le trano tsy de lavitra ny tranon'ny président Ravalomanana trano ngeza be hoe ho anaovana salon de coiffure hono de zavatra navarina ny riverain ny olona manodidina rehetra sy ny mpampiasa ny arabe lalana ny arabe fa tomobile anankiray miaraka amin'ny tomobile anankitelo garde de corps sy olona tsy fantatra na staff na inona fotsiny miaraka aminazy olona be deabe ny miaro azy mivoaka ao anaty tomobile fa le tomobile napetraka eo amin'ny ampovoan'ny arabe miandry anazy hitsidika an'le trano zay vonofaina ohatr'izany le fanapera-pahefana manapatra fahefana manao abus de pouvoir hitan'ny olona rehetra ny zavatra mitranga zany ohatr'izany le fomba fanao zany fa ao amin'ny ORTM zavatra nyresahana de hoe ramatoa ministra dia mpanavakavaka n'le mpiasa ary hitantsika rehetra zany tamin'ny fotoana vao nanomboka n'io ministère io nakao amin'ny TVM atao tapitra ny esorony daholo ny vehivavy hoe zay vehivavy tsy lava volo tsy tsobolo fa rehefa ngitangita volona somary
maintimainty de ny sorona daholo fa lazaina fa tsy mendrika anolotra ny vaovao niarana hitan'izany tsika rehetra fanamafisana ny tenen'ity mpiasan'ny reto mpiasan'ny ORTM reto tao tafiditra ao anatin'izany ny hoe ny fanalanan'ireny présentatrice reny na ny olona zay tsy mety aminy fa tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanalana ny olona rehetra tany amin'ny toerana zay natompona ndraikitra raha tsy mba nijery hoe zany ancienneté sy expérience zany fanroana ny olona ny esorona ny olona ary nisy tena hoe efa nanana expérience hatramin'izay ny affectena zay tsy mifanaraka amin'ny eritreriny fa eo any koa le fanaovana asa tana maro iny moa zany dia fitadiavana 19 fisolelahana le filopirenena de tsy maintsy natao le asa tana maro ozy izy le mpiasan'ny ORTM hoe tena lasa ohatran'ireny asa fanadevozana reny mihitsy natao ohatran'ireny tamin'ny asan'ny smotig reny satria zavatra tokony tsy ho ataon'ny mpiasan'ny ORTM ny nampanaovana ary ny terena tsy maintsy natanao an'izany izy nampitahorina sy nasiana sazy nomena sazy zay tsy nanao an'izany le karazana asa natao tamin'izany fotoana zany dia fanadiovana tatatra feno maloton'ny olona de nampatsiaro anahy le tamin'le nisy mpitandro filaminana ny sambotra olona tsy nanao kasibosy de nasaina nanala an'le tatatra maloto misy maloto fotry zany ihany koa nataony ministry ny serasera reto mpiasan'ny ORTM reto nampanadio tatatra nanadio tatatra feno maloton'olona tany atao madinika nanadio ny tontolo bato teo amin'ny amboida feno maloto ny 4000 nananadio an'iny anjara asan'ny commune urbaine Antananarivo zany tsy anjara ministère ny serasera zany raha manao asa tana maro zany tsy manao ny asa mivoary zany tsy natao zany ny fonctionnaire na ny mpiasan'ireny ministère reny raha manadio fanatsarana ny toeram-piasana de afo zay fa tsy andehanao asan'ny voariana Antananarivo zany de raiso ny mpiasan'ny ORTM hoe fanadevozana zany teo ny fanadiovana ny tatatra tany eto madinika tany amin'ny 3G hangar ary asan'ny be ny tanàna ny commune urbaine Antananarivo nasaina natao satria misolelaka n'le mpitondra ary nasaina misolelaka ihany koa le mpiasa zay tsy fantany zay firena politika andreo mpiasa reo fa ny terena nanao an'izay zavatra tiany natao reo mpiasan'ny ORTM reo tao anatin'izany mbola nondresahana hoe le ministra ny serasera ozy izy zareo tao dia nandroaka le mpiasa zay lazaina fa tratra ny sotro toka de variana le mpiasa rehetra hoe zany ve no androana mpiasa satria hoe tratra ny sotro toka fa mametra-panontaniana koa le ato amin'ny mpiasan'ny ORTM hoe raha matoa ministra nge mba tia mba misotrosotro kely ihany koa rehefa tonga amin'ny fotoanany tsy hoe izy croix bleu akory fa manina no metraketraka sy manimba fiainan'olona ohatr' zany na hatrany amin'ny toerana hafa ivelan'ny Madagasikara ivelan'ny Antananarivo ary de nisy fanalana mpiasa de fandroana mpiasa ny ECD ny roana de ny zavatra nahavariana ny mpiasa ao amin'ny ORTM dia mirecruter mpiasa be de be izy na natao mpanao gazety na natao teknisiana zany hoe nesorina ny hafa nafahana nanaovana nepotisme sy ny akamakama nampidirina miasa daholo mbola iverenantsika zany amin'ny fotoana mamety anazy fa nenay zavatra resahana eto fotsiny ho anyvoaka rehetrarehetra hoe ny Bianco nge natao hiasa ohatr'ireny de ho andrasantsika hoe inona no atao amin'ny Bianco amin'izany zavatra zany ny samifiny natao anaramaso amin'ny zavatra ohatr'izany ho an'ny firenena manontolo mihitsy ny ty resako ty resaka famotsim-bola eto Madagasikara ty satria ny samifina namoaka tatitra official tameritaona de hoe misy 5 milliards d'ariary 5000 milliards d'ariary ny famotsim-bola mandeha eto Madagasikara de tsy ho fantatra ve izy daholo ny mpamotsy vola eto amin'ty Madagasikara ty fa ny fanaovana kitrano trano ty zay resantsika ministère serasera no resantsika androany zany zavatra zany tsy maintsy zaraina amin'ny isika eto amin'ty fandarana Miara-Manonja ty satria zany no ilaina zany no anitsina ny zavatra ho atao aneriana any zany no anitsina ny fitondrana manao derive mbola anja misy torony ministera hafa rapitso ministera-ny défense nationale satria misy tatitra ihany koa fitarainana zay atao aminay ihany koa am'ireo am'ireo mpitandro filaminana isatsokadiny misy aramoa dia
tompona andraikitra mihitsy no mame vaovao miaraka amin'ny profo le izy zavatra resa be daholo zany fa le hoe ny anao ny asany zavatra dadavina de hoe mibianco anatin'izany zavatra zany satria misy resaka vola be ao anatin'le izy resaka hoe nangalana soantsy antonany fotsiny hoe ny fangalana vola amin'ireny olona manao re engagement reny vola olona anankiray fotsiny de hoe angalana 30 millions na 35 millions FMG de omena convocation ahafahana manao re engagement le mpitandro filaminana nefa tamin'ny fotoana tamin'ny herintaona iny dia nisy tany 1400 sa 1300 na latsadataks'izay ny isan'ny miaramila zay nanao re engagement de rehefa manao calcul ianao iza ny mahazo an'izany tompontsoa zany tsy maintsy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanana ministera mety misy tompona andraikitra vitsivitsy any amin'ny eny tsefatsefany eny fa ny voalohany amin'izany dia ny tompona andraikitra ny fitantanana ministera zay no zavatra tiano zaraina androany satria efa lavalava ihany zay fandarantsika zay androany ny fanentanana ho antsika rehetra fotsiny de zao hoe raha misabotsitsika mivonona tanteraka ary ny fanentanana zay atao dia azadino mitondra ny baditra atsika ino nafatarana fa itsika azadino ny manao akanjo miara-manonja raha manana ianao raha tsy manana tsy maninona manaova akanjo menamena fotsiny manaova akanjo maivamaivana ohatra ny etitsika tamin'ny tsangatsangana reny mbola misy ny fivarotana ny polo ao ivelany ao tongava mividy an'izany tsika rehetra filaminana andadavintsika rehetra dia azadino mitondra rano mitondra zavatra zay ilaitsika rehefa tonga fotoana ohatra reny fa tsika rehetra de miaraka ho tonga hosa ary ijoro satria firenena iombonany ity manasa mpitandro filaminana zay ieny tatitra ihany koa fa apetrao milamina fotsiny fitaovam-piadinareo azarangaranga aza mpitahorina n'le vahoaka malagasy zay vonona hiaro an'ireo vahoaka malagasy reo sanatria misy derive na misy bavure ataonareo fa mino zay fa olokendry anareo tsy hiditra amin'izay zany zavatra zany opposition intelligente no lazainay ary vetesinay hatrany ampendohana tao anatin'ny reny tournée zay nataonay nanaovana tatitra tany faritany reny tany faritra reny dia ny andrasanay aminareo de baïonnette intelligente ihany koa zay no fandarana zay ho ataontsika androany efa tonga eto ny namana lorety amarana ny fandarana dia omentsika anazy indray ny fitenenana fa dia mametraka ny veloma madinidinika indray ho amin'ny rapitso indray mankasitraka ny reo jiaby zay nanday fitenenana teto tamin'ity niany ity iny koa no andesitsika mamarana indray ny fotoana mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika jiaby indray ny fandarana miara-manonja ho amin'ny amaray karan'izao indray veloma tompoko